herinandro nangasangany de mipotra le rivodoza rina satria tsika moa manaraka ny vaovao de mahafantatra hoe ahoana ny fivoaran'ny toetrandro amina fotoana ohatran'izao de antona indray zany de inona zany a ny situation ny évaluation satria tsy maintsy mitombo indray ny zava-misy zany na ho ana Antananarivo renivohitra sy ny manodidina reny Arabe Mananjara na manerana amin'ny Madagasikara ray manontolo zany de tsy maintsy hitombo ny traboana zany fa ny efa hita maso aloha zany rina dia ny fahampitehan'ireo foto-drafitrasa zany zay tena mitondra takaitra mafy mihitsiny de zay le tena mampalahelo ihany am'izao fotoana zao satria betabeta zany ny marobe ny mety ina moa zany vokatra iseho aorianan'izao fahampitehana foto-drafitrasa zay ny tena aingana be ny tena hitantsika de io zava-misy zay any lalam-pirenena faharoa io zany io aloha zany tena aingana be zany dia raha mahita an'izay zava-misy any lalam-pirenena faharoa zay tsika satria io dia manomboka tia Manjakandriana rano be ao Manjakandriana am'izao fotoana zao ary ny vaovao azontsika moa zany satria tsika miezaka maka vaovao dia ho an'izay nandeha omaly avy aty zany de misy tafajano ao Manjakandriana mihitsy ary satria rano be ao Manjakandriana am'izao fotoana izao zany de aty Mandraka koa zany ho an'ny éboulement tamiotsaka zany embouteillage tsy fakahitana raha avy aty Antananarivo de ho any koa zany dia Mandraka maro be ny éboulement zany eo amin'ny 4 sa 5 rina mandrapatonga any Moramanga any maro voalavo zany koa de misy éboulement zany rina aty Moramanga mazava ho azy ary le lalana tapaka eo ambody akondro hitantsika amin'ny sary zao rina dia fahavoazana tena ngeza be mihitsy le lalana tapaka satria raha ohatra ka fijerintsika azy zao rina mifampitazana ny tanàna izy ity zany raha avy aty Moramanga hiditra zany de tsy mifanalavitra ny galana io an'izay mahay anjany zany dia mifampitazana zany ny tanàna am'izao fotoana zao ataontsika hoe mety misy mihoatry ny 50 metatra ve sa 100 metatra any ho any sa latsaka ve zao hoe fahatapahany lalina zao de vaky any koa zany le barazy zay nampiasaina ho an'ny Jirama tao Moramanga rina de miteraka fahavoazana lehibe zany de eo anatin'izany rehetrarehetra zany tonga de any avy hatrany ny zavatra itodian'ny saina ny amin'ny hoe manahoana ny fifamezivezena amin'ny lalam-pirenena faharoa de fantatra zany raha ho an'ny lalam-pirenena faharoa iny zany reny Arabe Mananjara aloha zany zay ny tena ilain'ny vahoaka miaina amin'izay zany dia bloqué any amin'ny lalana rehetrarehetra satria nalaina avy any Toamasina zany ny menaka mavesatra zay ampiasaina zany ho an'ny Jirama zay ampiasaina ny santalaternimika zany ao Ambohimanambola dia taraika ny daholo zany ny camion zany zay amatsy an'zany solika zay ampiasainy eo anivon'ny Jirama izay koa na ny solika ihany koa zany ampiasainy Jirama dia mbola olana miampy olana tinga de tena manahirana mihitsy zay le mahatonga le fanontaniany rina angamba satria vao nanomboka rina de hoe izy ity akoatra ny loza voajanahary hoe misy kapok'Andriamanitra koa satria andekaleka koa mbola problème tsy mety vita am'izao fotoana zao le rehefa mijery an'le paziny le mpanohana le fitondrana sy le tompon'andraikitra ao anivon'ny Jirama tsika de hoe eto miditra amina sesa zao zay de eto indray zao zay manao karazany inona moa izy ity manala mifasika sisisy de eto indray zany zao zay manadiky kely ny fila sisisy maro be le asa ao andekaleka de tsy mbola installé le fitaovana zay zay tokony prévu am'le 4e groupe makaty am'le groupe voalohany dia mipotra indray zao zavatra ao de ny loza manarak'izay akoatran'ilay hoe solika taraiky rina dia tsy azo mpaniry ihany koa zany am'izao fotoana zao raha ho an'ny vaovao ao anivon'izay resaka Jirama zay de dibo-drano tanteraka tsy azo mpaniry le centrale hydroélectrique any Jirama de ao moa zany misy an'lay an'ny Henri Fraise koa le izy fa antelo mita ihany koa zay misy neny Jirama koa zany dia ao anatin'izay tena fiakaran-drano zay de natsahatra reo nambaran-jareo anivon'ny Jirama moa zany de hoe mba hisorohana mety ho fahasimbana de eritreretintsika hoe tsy mandeha andekaleka rina bloqué ny solika zay afahana manodina an'le centrale thermique ery Ambohimanambola satria ny akabeany manodina sy mamatsy an'Antananarivo akoatran'le RIA zany dia RIA zany de réseau interconnecté an'Antananarivo amin'ny alalan'le famatsin-drano dia ny avy aty anivon'ny
mbo manambola ihany koa sy mandro feza sy nyretraretra zany iny le mandro feza le nyresantsika le 40 mégawatt zay nitokana amin'ny président Marc Ravalomanina niaraka ny groupe Valtsilata amin'izany fotoana zany dia mbola misy an'le olana mahazo any tsy azo mpaniry sy antelomita de antelomita moa hoentsika le alerta be alinirina ny amin'ny hoe misy debiana raha mafy be io moa zany mila fanazavana ara teknika mihitsy ntsika hoe oeto tsara mihitsy ny aloha le fanazavana ara teknika le hoe tsy vaky antelomita sy le hoe mafy be le tosaky ny rano avy any zany eo zany mila afatana satria misy savoritaka kely le vaovao omaly ny hoe vaky tsy vaky fa lay tosoko ny rano azotsika an-tsaina zany hoe debian'ny rano zany mafy be dia lasa mamonjy taty amin'ny faritra zay no lalovana zay nanovana ny alerta zany aliny fa akoatran'izay koa de vaky zany ny amprika zay misy lay barazy ery Ambotry Manjaka de hatramin'ny alina koa de efa aminjena tsy fakahitana Rina Arabe Mananjara fa raha iverenantsika le jirama de zao zany zavatra mitranga zay ankairezantsika ny vahoaka n'Antananarivo sy manodidina rehetra zay mandray an'zany ho an'ilay ria zany satria misy mahazo an'zany vakina karatra sy mifaritra hafa zany de hotsika hoe mbola mafy be le délestage ka teo zany Rina Arabe Mananjara raha ohatra hoe misy adiny 4 na adiny 7 ny sasany tratran'izay délestage mihodin'izay de ty zany tsy fantatsika hoe adiny 12 sa adiny 4 fa misy miteny manao hoe adiny 2 fotsiny zay mba misy jiro mirehatra de tsy fantatsika zany mbola irehatra ve tena black out tanteraka ve ny mandray am'izay réseau interconnecté ny Antananarivo amin'ty resaka jiro ty fa io ny zava-misy io ny zava-misy ny fanazavana mikasika an'ilay solika zay ampiasana aloha zany ho an'ny solika indray fivezivezen'ny fiarakodia sy ny rehetrarehetra de hoe mbola ampy ny tahirin-tsolika ho an'ny anodinana zany ny eny anivony station d'essence rehetrarehetra eny satria mbola ampy lay 10 andro ny tena andrasantsika maly ny tena vérité an'zany adihevitra zany koa Rina de ny OMS zany satria ny OMS no anisan'ny mametraka an'izay hoe fikajina ny raharaha sy manara-maso ny raharaha momba ny solika zany eto Madagasikara de hitantsika hoe inona déclaration officielle ny OMS zany par rapport an'izay fa ny jirama zay sy ny ministère ny énergie zay andresantsika zay fa ho an'ny OMS zay manao ny fandaminana ny resaka solika manoloana nyty fahatapana ty satria raha ny fantatra mbola maritra le lalana Rina le fanamboarana de ny ministère moa zany hoe omaly ny efa nidina tany toerana dia raha ny vaovao fantatsika am'izao fotoana zao de hoe ny Pombele aloha zany no asolo vonjomaika ho apetraka eny zany rehefa miresaka Pombele zany tsika de fantatsika Bele zany moa de anisan'ny anarana fomba fahitana ny tetezana tany aloha be tany Eropa tany zany anisan'ny nampiasaina amina famonjena vonjomaika zany zay Pombele zay dia iny azo assemblena aingana iny zany atambatra aingana iny ahafahana mamonjy lay lalana zany sarotra no mitady déviation sarotra be mihitsy satria miezaka manontanytsika Rina hoe ahoana ny vaovao zay nahafahan'ireo olona zay afaka nandeha ihany zany ho an'ny Antananarivo de ho an'ny Toamasina sy avy an'ny Toamasina de ho aty Antananarivo de mitady déviation lavitra be ny embouteillage koa Rina tsy fakahitana akoatriny hoe misy camion menjera ny naninany mbola misy éboulement koa any amin'ny lalana any Brickaville any manahirana daholo zany Rina Rabe Mananjara de ozy hoe tena ankairezana aloha atsika rehetrarehetra any rehefa ohatran'izao de misy ambiance créé tampoka eny amin'ny lalana eny de misy économie mihodina Rina satria rehefa misy tranga ny fahatapahan-dalana ohatran'izao de misy hôtely miforona tampoka moron-dalana de mamaty sakafo sy ny sisa de rehefa mandeha ohatran'ireny ny ron'akoho gasy mibetsaka satria any ambanivolo feno ron'akoho de mandeha ny resaka inona moa teny karazana akondro andrahoana misy fomba fiteny an'izay fa very kely io any ambanivohitra any manao an'izany mandeha ny resaka kafe sy ny rehetrarehetra de fantatsika fa misy an'izany am'izao fotoana zao mamonjy an'ireo tratran'ny embouteillage any amin'iny faritra zay miazo ny lalam-pirenena faharoa iny fa akoatran'izay zany Rina dia
misy ihany koa zany a ny vaovao samihafa tsy lalam-pirenena faharoa ihany a fa aty a lalam-pirenena voalohany koa zany de iny a 3 kilometatra miala rivo iny aty a Ambolefoka misy azy zay iazo ananala voriny koa dia misy lalana fatapan-dalana amina lalana Simbako amin'ny lalan'iny dia efa misy manaitra hatramin'ny omaly ihany koa zany rina miditra zao maraina zao koa io le any Ambolefoka hitantsika io zany dia misy moa mandefa sary amin'ny alalan'ny selfie de tonga de partagentsika ingana izy mba ahafahany rehetra mahita ny zava-misy zany any de ny any a rano mafana ihany koa rano mafana misy ny rano mafana roa misy ny rano mafana zay afaka nantsapanana raha avy any Tomasina de mandalo ny rano mafana na avy aty rano mafana de mahazo anantsapanana de afy ny rano mafana zay makany amin'ny lalam-pirenena faharoa fa rano mafana ifanadina koa ty hitantsika ty rina dia vokatry ny andro ratsy daholo koa zao rehetrarehetra zao dia efa misy fisiro zany lay ambanin'ny tetezana zany zay aty rano mafana de atahorana koa zao trangan-javatra zao nefa vao tamin'ny herinandro tapabolana RN4 RN6 RN7 mbola tsy vita fa de natoditoditra fotsiny rina akoatrin'le fangalarana bizo zay nataon'ireo tsy mataotody de misy ihany koa le hoe natoditoditra satria nisy lalana niotsaka zany rehetrarehetra zany akoatrin'ny lalan-dratsy zay tsy nisy fanamboarana na route nationale io surtout zay resantsika zay satria tsisy entretien de ho avy amin'izay tsika rehefa avy miaraka amin'ny député Alain Ratsimbazavo zany rehetrarehetra zany mba hodiny antsika zany de ka tao anatin'ny faran'ny herinandro avokoa riny mbola maro be ny angontsika am'izao fotoana zao akoatry ny eto Antananarivo renivohitra akady fotsy malaza be am'izao fotoana zao hoe raiky Ambodivoneria misy parking teo dia tany amin'ny tamoroa maraina teo zany témoignage navoaka an'ireo olona eny toerana zany de niotsaka ny tany tery akady fotsy de hitantsika ny enjera daholo ny fiarakodia zany zay teo ambon'le parking de nenjera amina trano de ny mampalahelo nisy mianaka zany ndaso ny fahafatesana zay le tenentsika hoe mitondra ny teny fampiononana am'ireo rehetra trabontsika sy nodimandro anatin'izao raharaha izao iny akady fotsy mivavao vao raintsika ihany koa vao milatsaka io maraina io zany de etsy mandro seza ihany koa de misy an'izay fiotsahana batery zay ihany koa zany raha vao raintsika akoatrin'ireo trano marobe ny tilikambo hoe Ambohimankakely maro be raha isam-pokotany ny tantsaina rina dia marobe ity ngamba ny rasy diso le etsy amandro sezy tia etsakaiky ny lalana de ho aty amin'ny atao mangamba ny raha ny fampitambavao azitsika rina zany de en danger le trano eo ambony reny zany tokony akana fanapahan-kevitra daholo le inona daholo ny atao zay zany le dégâts nalefa n'lay ana zany sy le vokatry le rano be rina akoatrin'le hoe incompétence an'le fanjakana tena constaté le izy constaté ary généralisé mihitsy le izy rehefa diniantsika rina satria le lalana tena tsy nikarakarainy le tetezana tokony efa nijerevana hoe ahoana no anamafisana aty satria rina fantatsika fa ao anatin'ny heritaona de manomboka aty amin'ny volana novembre ka hatramin'ny volana mai ety no mandalo le vanim-potoana fahavaratra io angelay hoe tsy anatanterahana fifidianana rina rahabe mananjara satria ao anatin'lay fotoana ny fahavaratra de efa tokony fantatry ny tompona ndraiky mpanjakana zany de ahetsika avokoa ny fananana rehetra ahetsika avokoa ny lelavola ahetsika avokoa ny fitaovana ahetsika avokoa ny olombelona mifandraiky amin'izay ahetsika avokoa ny teknisiana mandeha nijery ny zavatra rehetrarehetra izay le ilana n'le teti-bolam-panjakana zay ho an'ny ministère ny travaux zay le ny ilana n'le fonds d'entretien routier na le fonds routier am'izao fotoana zao zay le ny ampiasaina n'ireo entreprise zanatany marobe zay manao an'le fikojakojana ny lalana rina ary hitsirika an'ireny satria hiomanana n'le vanim-potoana ny fahavaratra ohatran'izao de fantatsika ve 4 milliards miperta amin'io fahapotehan'ny lalana RN2 manokana zay aingana be amin'ny famezivezena ara-toekarena ho an'eto Madagasikara amina miliara le izy de io le tenentsika hoe le filoha zany nisy fotoana nilaza hoe ndeha ho any amin'ny RN2 izy mitombondray tompoko zao le fahavoazan'le RN2 le boulement le lalana tapaka le tetezana de misy sasany miantony eo le lalam-by rina rahabe mananjara efa fovintsika no ny tantaran'le hoe aty manjakandrina ratsy be mihitsy ny lalana fa jerevo potiky manjakandrina de zao izy sady ratsy ny lalana de eo ambony feno rano de mitsapatsapa le ho an'izay mahay an'le lalana rina rahabe mananjara de plus le rano
eo ambon'le lalana de vao mainka mandoka de lasa 2 na 3 fois am'le devis zay tokony anaovana an'le fanamboarana anatin'le entretien zany rina no anamboarana azy ndray am'izao fotoana zao ny éboulement tsy fakahitana satria misy vato be menjera hoy rina menjera amin'ny lalana akoatrin'ny tany be zany tena tsaroko mihitsy rina rehefa mieritreritra zavatra oatra zao de le tany amin'ny taona 2022 ny tsaroko le tany fandalovany rivodoza kesiny tao anatin'izany mihitsy arina dia ataontsika hoe vita 2 andro kesiny dia tsy maintsy nandeha tany Tomasina ny tena fa tena hitako zany rina ary rehefa mandinika zao zava-misy zao de io zay hoe ohatra misy endrikendrika kesiny zao zavatra zao Gretel ave Géralda ave misy rivodoza anankiray mafimafy zay ohatrany tsy de tsazako satria zany resako zany koa misy tany atsimo atsinanana fa ny tany atsinanana ny resahantsika de io zay hoe ohatrany mahita an'le zava-misy tam'zany de zao izy 20 taona teorina ohatrany mahita taratra lafin-javatra ohatran'izany rina satria tena zany kesiny zany tsy moro zany hoe mandeha tongotra ny ainanahy zany manomboka amin'ny 900 ety a Brickaville miala kely amin'ny Brickaville ho an'izay mpandeha amin'ny NR2 malala tsara misy Ambodipolomosy zany Ambodipolomosy zany de misy Pamplemousse ny dikan'izany de feno alana Pamplemousse tam'zany de lasa Ambodipolomosy fa amin'iny aliny ianao amin'ny 900 anatin'ny éboulement anatin'ny tena lalana sy ny rano manivatsiva satria te hivoaka ho an'ny Tomasina amonjy asa sy zavatra maika tam'izany fotoana zany fa vita de tongotra rina mamakivaky an'izany analila sy ny rehetrarehetra zany tonga ny Ambodibonary ianao amin'ny valo maraina de rehefa mandinika an'izay Ambodibonary zany ataontsika 570 sa 470 kilometatra tsy atongavana any Tomasina misy an'izany fa lavitra zany lalana zany de rehefa mahita zany am'lay galera sy le aventure an'lay olona marobe bloqué any amin'ny RN2 any am'izao fotoana zao de io zay hoe ohatra ny trangatrangan-javatra ohatran'izany satria feny éboulement lalana rehetrarehetra any am'izao fotoana zao de zay le tenenitsika hoe izy tinge akoatry ny loza voatsanary de mitambatra daholo io zao de mitsanga le andekaleka ny Jirama de mitranga koa rina le resaka hoe bloqué any solika de mitranga koa satria tam'izay fotoana zay tsarotsika tsara rina le hoe dibo-drano koa lay groupe faharoa sy groupe fahatelo tany andekaleka de zao ndray dibo-drano koa tsy azo mpanilitra 3 mita masana be le fitsapana ao anatin'le izy akoatrin'le hoe tena misy poto any Jirama fil any Jirama menjery reto seroa am'izay toerana rehetrarehetra tena ozytsika hoe tsy fantatro irina moa miteny an'le izy teo hoe amin'ny endriky zavatra ohatran'izao tsy tongatonga ho azy fa misy mesazy tena ngeza be makany an'le fitondram-panjakana de eto aloha zany mbola tsy tafahetsika eto Antananarivo le fitondram-panjakana rina fa ho hitantsika satria mbola vaovao zay fantatsika mafana reo fa raha ohatra ka mandeha vaovao rehetrarehetra tany amparafara-vola zao mba mila enontsika hoe inona ny dega tany manao ahoana Nosy be anala Moramangy ho hitantsika io manao ahoana Ambatondrazaka manao ahoana Vavatenina manao ahoana ny any Soanieranivongo ny lalina rehetra Aizy be Salampy manao ahoana Solala manao ahoana ny Morafeno be sy ny rehetrarehetra zay mety tsy maintsy ny lalovan'izany io zao hitantsika zany rehetrarehetra zany de tena mazana be mandinika an'izany rena de hotsika hoe tena ity zany de tena katastrofika tanteraka le situation aloha zany fa de tena hoe ity zany de lozika an'ity tsy maintsy miantso vonjy iraisam-pirenena le Malagasikara zany satria tsy tafavoaka lay fitondram-panjakana am'izao rina rabe mananjara anaona fihetsiky ny iraisam-pirenena justement de misy zavatra azo ajanona aingana zany ity amboambona teleferiky ity betsaka ny zavatra mila vola eto Madagasikara de ajanony aloha zay zavatra tokony ajanona de affecté-ho any am'izay tokony maika le lela vola tokony ho ampiasaina zany zay zany anisan'ny tena zavatra ety satria zao nge de vokatry ny tsy fikojakojana ny lalana tsy hoe tsika ho arina araky ny nambarana teo hoe mandatsa fa tsy maintsy miteny ny zava-mariny tsika satria zay ara ny zava-misy ko inona ary ny akoatran'izay ho tenentsika ohatran'izay ny teny nge ny olona rehetrarehetra ratsy RN2 lalana adiny fito verangala sady ny 10 sady ny 120 zao zany mbola na 24 heures ara mbola hosahirana sy hosavila satria misy olona mitady ivoaka amin'ny lalan'ny RN2 rina mamonjy asa mamonjy fianarana zavatra maro be mihitsy akoatry ny tony camion tony de tsy afaka mifamezivezy hatramin'ny taxi brosy amintsika miteny zao satria ndrarany teo anivony ministère ny travaux publics ny fifamezivezeny ny taxi brosy ny amin'ny lalam-pirenena faharoa zany raha tsy diso lalam-pirenena fahaefatra koa tratra ao anatin'izay
de zay ny antenenantsika am'le hoe tsy maintsy antso vondry amin'ny sehatra resam-pirenena Madagasikara kanefa ity ny tena loza rina vao cyclone ray io fa raha ny lalan'ny cyclone tompoko de mbola maromaro any amin'ny 7 na 5 any farafakely ny folo efa nresantsika hatramin'ny anarana sy ny rehetrarehetra zany rehetrarehetra zany de mbola voaray tompoko io mandeha io ary raha ohatra araka mandeha daholy amin'izay ara tonga ny rehetra de ahoana ny zavatra hitranga ity zao pasazy avy any Antsinanana mivoaka makatry Amelaka fa raha sanatry nyzany ohatra avy any naka Océan Indien zany raha sanatry nyzany ndray ohatra mivoaka indray misy cyclone avy amin'ny Mozambique indray itraverse de voaka aty amin'ny Océan Indien inona indray zavatra nitranga makaiza daholo de eo le manahirana le izy satria ho touché daholo Madagasikara ao anatin'izao raha zao rina de isika hoe metsika mahireza le fitondram-panjakana be loatra koa le ampo sy le geste sy le dedaka anaseo de miseho amina vanim-potoana ohatran'izao le izy dia tsaraina am'izay hoe mahay miasa sa tsy mahay miasa amin'ny vanim-potoana isin'ny olana amin'ny vanim-potoana hitrangan'ny fahavoazana no atarafana nylay gestion sy lay capacité ana leadership hitantsika eo zany fa tsy hoe mandoa eto amin'ny crise kely ianao maka olona zazakely anaty rantsy iny mahay an'iny daholo ny rehetra rehefa teanao an'iny fa amina tena hoe zavatra ngeza be ohatran'izao tsy miteny zany rina le fotodrafitrasa kely ny sasamona no lalana tany ambany ho Antsirabe any misy an'izany ambany zany Antsirabe 2 zany any amin'ny député José zany efa tsy namely le lalana rina efa potika zay ale rehetrarehetra any efa potika daholo tsy haiko hoe aiza indray ny oeraoera sy idetaka zany ao anatin'izay fa ny lalam-pirenena aloha zany tsy azo idedahana tsony satria presque potika daholo de zay mandeha taty io zao rena wakaty amin'ny studio de efa vao maika tena potika zany lala bypass rehetrarehetra zany de hitanao fa tena fa feno lavadavaka de ty le mampatsiaro tsika hoe tamin'ny andron'ny président Ratsiraka vo isan'ny président Ratsiraka ny isan'ny lavaka nahazo an'ny RN2 zao ngamba tsy fantatro rina fa raha mandeha fotsiny tsika amin'ny lalana namboaran'ny président Marc Ravalomanana iny sy mahazo any aty amin'ny Bretel zany ety Filatex akadimbahoaka de mitohy am'izay mandray amin'ny bypass fa lavaka tsy fakahitana amin'ny lalana rehetrarehetra any de aiza le entretien ka raha ohatra zany ianao ao anatin'izao andro orana zao ny anao entretien rina dia herim-po verimaina asa tsisy dikana ao anatin'ny vanim-potoana mahitana ingeny fanaovana an'le fikojakojana ny lalany ary misy lela vola am'izany fa tsy fantatsika lay sazy daholo reo volo reo de resaka fanotofantantsika rehefa aveo satria ny volo le conseil des ministres rina satria mifandraika an'le Antananarivo tsika de ho vakitsika eo misy mea-culpa ary misy tena hoe ao anatin'le gouvernement taniaro an'le fanotofantanty sy nanao vava-tsampona mihitsiny tao anatin'lay resaka fako nefa ao anatin'le conseil des ministres misy resaka tena hoe tena adevitra momba an'le fanotofantanty ho problématika ngeza be eto Antananarivo renivohitra zay mifandray ihany tsika hoe mbola mitombo indray ny trabona am'izao fotoana zao Rina Rabe Mananjara dika tsy ampy zany le logistique le site zany anaovana le évacuation andreo trabona dia tokony hodiniana any am'izay zay zany ataontsika Rina hoe fampidirany zava-misy any amin'ny akapobeany fa mbola iveriny eo moa ny tena koa iaraka ny député Alain Ratsimbazafy rehefa aveo de vao maitsika resaka zavatra hafa satria misy zavatra miendrika ho resahana ihany koa fa mba ahitsitsika le toetra n'le mpanohana fitondrana marina fa hoe zava-dehibe le mba nahazo seza marina hoe zava-dehibe le mba misy voninahitra sy mba mahazo kely an'le indemnité sy le avantage fa mba mitenena ny zavatra normal mitenena ny zavatra normal lay taleny kabinetra ministeran'ny angovo ty tenentsika ty zay nilaza fa de hoe photoshop ny zavatra nitranga tany Moramanga Omaly iny tena tezitra ary tena ohatrany fantatsana sady miaraka am'le mozi samihafa moa anatin'le fanehoan-keviny zany tsy fantako na hitany namana technicien raha tsy hita moa de anjaratsika no ndraso fa transféreko vetivetika raha ohatra koa possible am'le namana mahita zany transféreko vetivetika le izy satria zao manko ny zavatra nitranga zany jerevantsika eo rehefa aveo Rina hoe efa nitranga ny zavatra iny maraina de maneho fanehoan-kevitra le izy hoe 10 kilometatra avy Antananarivo sa avy any Tomasina samy manana ny 5 sy sisa fa photoshop io sy sisa ohatrohatran'izany nefa le loza le sary tena le sary ao am'le zava-misy tao Moramanga misiny de mbola miendrika an'le fantatsana sy le any nefa mieritreritra fa tompona andraikitra ngeza be ao anatin'izany le ministera raha tsy tafahodina
miady atrano eo izy amban'le SGS ny rehetrarehetra ao anatin'ity ministeran'ny angovo ity selfie am'le resaka lampidera na am'le resaka cobrasy ny sisa am'le jiro solaire ny atao tsy mahavaolana momba an'le jirama déplacement filopirenena ny atao zany ny anaovana publication zany mety ahazony an'le like sy le zay mabetabe de mieritreritra fa compétent am'le asany de manoranora-poana de ny farana mo rehefa tratry ny angaredony olona rehetrarehetra hoe tompona ndraiky mpanjakana ve zao miteniteny foana manao kitoto zao mandatsa ny fahavoazana misy amoramanga de mifafanaingana le publication fa heureusement azo ny olona capture le izy ezahantsika lefa eo rehefa aveo zany zany le esprit sy le endriky le mpitondra fanjakana eto amintsika ohatsy izy de rentsika foana izy mitondra fanjakana satria manana ndraikitra ao anatin'izany ministera zany de sady tsy manao fialantsiny ny tsy mba mieritreritra akory miteny mba manao hoe efa mba misy any tompona ndraikitra zay misahana am'izany resaka communication zany na eo anivon'ny fiadinan'ny republika na eo anivon'ny transport zany zao de andrasantsika aiza le ministre ny transport inona ny communication anatin'ny page ny ministère ny transport sy météologie satria mitambatra eo rina tsy ministère ny travaux publics sy météologie miaraka fa ny transport sy météologie fitondrana ray manontolo zany hoe fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro de au moins zany le toy nivon'ny ministère ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro tonga de mamoka communiqué par rapport an'izay situation zay azory mihitsy io a temps réel mihitsy zany fa tsy le travaux publics ihany zany mboatry mba miezaka ihany mameny situation zany eny amin'ny lalana rehetrarehetra any fa ny sasany tsy manana ndraiky de zao mitsabaka anatin'le izy fa mba te higesta am'le misolelaka de manao publication de aveo tafajabaka de mandatsa ny olona ndray sady manany any manambany an'le zava-misy ohatrany hoe tsy mandray an'le izy sérieux de mahasorena mieritreritra an'izy ary betsaka mihitsy moa sorena zany tany an-tambazotra sosialy zao ny esprit ana ary efa tafajabaka io io tamina resaka pylône tetsy téléphérique tetsy amin'ny Saint-Michel efa tafajabaka nylazaina fa aza manelitsao ndana aloha manontany ny ary amin'ny secrétariat d'état ny ville nouvelle sy ny habitat sy ny sisa ohatrohatran'izany fa na pylône nagara tsisy eo amin'izany andalovanao amin'ny Saint-Michel ale voara rehefa nijereva efa nisy lettre taria taloha ny 3 janvier miresaka fa isy fanadiadina momba ny fametrahana pylône ary tena ao anatin'le lalan'le tambohan'ny Saint-Michel mihitsy kay le pylône ity efa mba tafajabaka tamin'iny akoatrin'le fisolelahana be da be le mampime avoaka de mbola nanao ndray tamin'ity omaly ity de mifafanaingana moa le publication de rehefa aveo miparitaka any am'le adiny samy zareo anatin'le ministèran'ny angovo izy ity tsisy zavatra mandeha am'izay lony mihitsy rehefa mamaky an'le WhatsApp sy ny sisa any anatin'izay tsika mora mijery an'izay dia anatin'ny compte Facebook ny Mailanto Manandafy mialatsiny rahalahy manona anarina nisy an'izay adevitra zay zany ange fomba fitantanana amin'ny firenena eto zao zany tena hita tsara misy le vera hoe de rehefa bloqué zareo rina rabe manajary de inona nataony andao iantso firaisankina fa aza mifametsiny re olona fa tanaka visy miavana an'ity vokiava mahatratra trano atsimo sy avaratra ity fa inona le taimbavatra am'izay zay zao no mitondra imbécile tondrinareo inona zay 6% voretra fa rehefa anaty fahavoazana am'izay mahatsiary fihavanana mahatsiary firaisankina satria naseho an'Andriamanitra ny vanim-potoana io efa tenentsika foana rina aseho an'Andriamanitra ny vanim-potoana foana tsy maharadalàna zao fitondrana zao aseho an'Andriamanitra ny vanim-potoana foana ny fanimbazimbaina sy ny fanaovana tsinitsinina nyty Madagasikara sy ny malagasy ity ary misy any ambadika zao zavatra tsy hitatsika zao misy an'izany sotoavina sy fomba zany sy ny asina zany zay malahelo ary mametraka an'le hoe non tsy rariny zao zavatra mahazo any Madagasikara zao de eritreretinao ve fa na de zany endrika tsy fisina asina sy nitsodran'izany ve de tsy mba hisy efehany am'izao zava-misy zao tsy mandatsitsika rina fa miteny fotsiny tsika hoe lay toetra anareo mihitsiny no mivoaka amin'ny vanim-potoana hitrangany zao situation eto Madagasikara zao de zao izy menakavy rina ny oka re olona ndao ny firaisankina natao zava-dehibe ndao marina nge tsisy mandahany zany tsisy mandahany zany ary zay nge nitenen'ny secrétaire général ny antokotiky Madagasikara Rina Randriamasinoro ny aminy hoe tsy misalovana ny asan'ny fitondram-panjakana zay tsarotsika tsara rina
na n'olotra fanampiana depute Fendralamanina teny Akorondrana Androamahery sy ny manodidina niaraka tamin'ny bureau politika tarihan'ny Rina Randriamasinoro sy Cordo Jean Claude fa mbola lasa nidina ihany Rina Randriamasinoro zay secrétaire général ny Antokotiko Madagasikara tamin'ny faran'ny herinandro teo nijery manodidina Anatananarivo hoe inona ny zavatra mitranga ty Antananarivo de itondrany ndraiky fa avy sasany vao mahita an'le fidinana indray de hoe te anao inona indray anao récupération inona ny anton'le fandehanana sy ny sisa miala tokony hijery kely namana teknisiana voatra ny tapaka ny télé zany de manjary tsy mahita zany ny mpijery amin'ny fahita lavitra zany fa mba jerevy kely zay azafady de izay le zava-misy de fa mba mahafinaritra kosa aloha Rina misy karazana malagasy maro be zany mitondra an'izay anjara birikiny amin'izao fotoana zao ao anatin'ny fitiavana zany de ako andray ianareo zany satria nareo miantso firaisakina na tolo reto izy ao anatin'le fanjakan'le troisième année hiditra quatrième année n'le fanjakana mihitsy ny tena voakapoka le fanjakana hypercute mandeha daholo ny crochet mandeha daholo ny tsaitsika lizy de mbola tsy mety tonga saina ihany fa mbola indraindray mbola mibitaka sy mizesta sy matikambo ihany indraindray fa rehefa bloqué moa zany de miantso firaisakina nefa rana fa ngahadalan'ny CRN sy ny RMDM sy ny vondrona panorama miteny resaka réconciliation nationale miresaka concertation nationale misy dikany daholo nge zany rehetrarehetra zany fa ianareo moa zany mihevitra hoe be cerveau be miaraka amin'ny fitondram-panjakana fa rehefa dinihana lizy totrany tsy cerveau miasa Rina fa zavatra fa zay ngamba ny Rina fa mbola heveriny eo sy ny député Alain Ratsimazafy rehefa avy eo ya le izy moa zany zavatra iainan'izy io zany zao dia rehefa mitranga ny toejavatra tahaka an'izao tsy maintsy mandeha ny atao hoe inona no natonga an'ity inona no natonga an'ity ahoana ny atrehana an'io dia ahoana zany ny hotoyan'ny raha jerentsika amin'ny fomba mahitsy ilay toetra raha dia tsotra fotsiny no hitondrantsika azy hoe tsy mitovy averina indray satria efa nitenenina teto ty tamin'ny faran'ny herinandro teo tsy mitovy ny fiatrehana ny fahavoazana ho an'ny efa niomana sy ny tsy niomana zay tsy mitovy ireo raha efa niomana ianao zany dia afafa kokoa atao hoe mba tsy hoe maivana fa mba hoe afaka mba hoe miatrika an'izay atrehana ianao raha hoe niomana le fiomanana io zany amin'ny lafiny be dehibe mihitsy io fa raha ohatra ianao zany hoe tsy niomana fa zavatrafa no namaika dia omafy de omafy ny fiatraikan'ilay fahavoazana zavatra tsotra kely ohatran'izay le izy zao zany zao miatrika an'ilay fahavoazana ny vahoaka malagasy ndeha ataontsika hoe vahoaka malagasy le izy na misy arapahana toerana zany tsy de tratran'iny orambe iny tsy tratran'ny rano miakatra fa kere indray ny endrareo fahavoazana daholo zany miatrika an'izay zany le vahoaka malagasy amintsika amin'ny teny zao dia hoytsika hoe manahoana ny fomba hiatrehan'ilay vahoaka malagasy efa ao anatin'ny fahasaranana an'ity fahavoazana nateraky ny rano be ity ny ao tsy afaka de ny ao tonga de tsotra fotsiny ilazantsika azy hoe tena reraka le malagasy ny aretina mamely ny vidim-piainana miakatra mbola jerentsika eo momba zay rehefa avy eo tia indray ny rano miakatra apotika amin'ny fambolena sy ny sisa tapaka ny lalana de ny valana zany de hoe tena hoe sobakaka moderina zany lay vahoaka amin'izao fotoan'izao misy teny frantsay mahalaza azy hoe impuissant dikan'izany de hoe malemy tena reraka le vahoaka malagasy le maronisy io le 700 zay teneny ny raisam-pirenena hoe miaina efa niaina mbola tsisy cyclone mbola tsisy rano miakatra de efa niaina tany ambany ny fetra ny fahantrana de ny ampy an'iny indray zany dikan'izay hitombo indray zany ny mahantra vaovao vokatriny ranobe sy ny fahavoazana iny zany hoe lay fahantrana zany memitombo ihany dia impuissant zany lay vahoaka manoloana an'izay toejavatra izay rehefa impuissant izy de inona ny vokatr'izay rehefa impuissant izy zany hoe rehefa malemy izy manoloana ny toetra raha dia mazava loatra
fa tsy anana hoe feritreretana lavitra be izy a dia ho tonga ho aziny tsy fandriam-pahalemana lasa anao zavatra tsy voahevitra izy a anao laza andika lalàna izy a sy anao zany a dia miteraka manao randra-tarihana ilay raharaha manoloana n'izay toe-zavatra izay a dia araka ny tenen'ny faniry teo hoe ny raisam-pirenena eo mantsy no jerentsika eo ny raisam-pirenena zany zao mahita ny toe-javatra miseho eto Madagasikara resaka mahaolony ty ny resaka politika aloha zany rehefa toe-javatra ohatrao dia any amin'ny sisiny any iny aloha fa resaka mahaolona zany dia eo ny raisam-pirenena zany ny mahita mihitsy izy hoe tena tratran'ny dégâts généralisés ny ao a Madagasikara dia rehefa tahaka an'izao zany a dia misy ny fanampiana sy ny sisa fa zao ny tsy mampitovy azy le vondrona raisam-pirenena mahita ny fomba fitantanana eto Madagasikara dia tsy maintsy mailo izy amin'izao fotoana izao fa maninona izy mailo tsy vao zao anie ny eran-tany no nanome fanampiana ny Madagasikara fa efa nisy hatramin'izay ny Covid zao no akaiky indrindra dia iny zao ny Covid nanome fanampiana zareo hoe hiatrehana an'ilay Covid satria le malagasy efa reraka efa mahantra efa farofy dia manome volabery zareo dia rehefa nanome volabery zareo dia ny international izay nanome ihany no nyteny hoe mba homeo aty hoe le tatitra ny amin'ny hoe nampiasana an'ilay vola dia teo samy niodikodina teo izay tompon'andraikitra isa-tsokajany amin'izany hoe ahoana dia tsy nahazo valiny mahafapo ny international momba n'izay resaka hoe vola hiatrehana ny Covid zay dia rehefa le aretina nefa mandeha ihany maty ihany marary ihany dia nandefa vaksiny ny avy any ivelany ny Amerikanina moa zany zao no tena hitantsika hoe nisongadina dia nandefa vaksiny zareo tonga dia vaksiny mihitsy fa tsy vola ntsony fa tia ny vaksiny zany zao dia efa fanapahan-kevitra tsy mitovy amin'ny tany aloha raha teo aloha ny avy any ivelany nanome vola tatorina izy tsy vola ntsony nomeny fa tonga dia vaksiny no nomendry zareo dia io zany zao le vaksiny dia mbola mandeha ny fanentanana hoe manaova vaksiny manoloana n'ity resaka aretin'ity ity indray zany zao vokatry ny atao hoe dégâts amin'ny resaka voajanahary zany dia mipetraka indray fanontaniana hoe manao ahoana ny fihetsiky ny international hatreto aloha zany zao mbola atao hoe mijery izy dia manao ny fanangonana ny fahavoazana rehetrarehetra izy fa ho hitantsika eo ny fihetsiky ry zareo zany fa nisy ny dégâts hatramin'izay misy ny cyclone misy ny andro ratsy isa-taona moa zany misy izay le hoe vanim-potoana amin'ny fahavaratra ny zavatra tsy vaovao an'ny Madagasikara zany fa ny amin'ity zany dia mailo izay le tiantsika tenenina hoe mailo ny olona fa maninona izy mailo izy satria efa nahita ny toe-javatra ny fomba fitantanana eto amin'ity Madagasikara ity izy hoe efa votato dia hoe mbola andeha hanao hitsin-dalana ny raisam-pirenena tsy zany mihitsy ny fomba fiasana fa ny mampalahelo ao anatin'izay aloha dia vokatra ilay atao hoe fihetsiky ny eo anivon'ny ilay régime izay mitondra amin'izao fotoana izao izay miteraka fahamailona ho an'ny sehatra raisam-pirenena dia tsy maintsy misy fiantraikany any amin'ilay vahoaka malagasy izay toe-javatra izay any zany no fipetraka ilay toe-draharaha amin'izao fotoana izao ny mpitondra ve amin'izao fotoana izao tonga dia sahiteny hoe secours vonjeo zay nefa etsy an-tany ianao mizesta hoe anao téléphérique anao kianja manara-penitra anao an'izao zay no voizina tetsitero akoatra zay isika malagasy no ampindrana ny Comore mba voadonany ny Comoriana manoloana ny fiteneny oatra zany ary ny tany Comore moa efa teny mihitsy momba an'izay isika no ampindrana ny Comore zao ve tsika no ampindrana ny Comore zao ve ny zavatra iainantsika satria avy any an-danitra le orana dia men'Andriamanitra ny rano be dia men'Andriamanitra ny orana be dia eo amin'izay ary ampindrana ny Comore ianao sa tsy ampindrana ny Comore amin'ny arkarena -7 zay le toe-java misy ohatra anankiray fotsiny izany ka ny tena mafisana ao anatin'izay dia ny hoe amin'izao fotoana izao zany no tena ahitana mihitsy mibaribary tena ahitana mibaribary hoe
tena nisy a ny tsy fiomanana manoloana ny fomba fitantanana ary eo a ny atao hoe tena tsy fahafehezana mihitsy alay raharaha de misy miteny any ambadika any hoe ka le izy kosany hoe zavatra voajanahary eny resaka voajanahary le izy tsisy mandahany zany fa raha ohatra ianao tao anatin'ny telo taona no nametraka tsara nahay nametraka ny lara-pahamehana nametraka ny tena hoe reto aloha ny tena iakinan'ny hain'lay vahoaka malagasy dia zavatra fa nonitranga fa tsy hoe isaky mihetsika ianao de autoroute de asainao mandrevirevy an'izany olona téléphérique de asainao hoe taritinao makany amin'izany téléphérique zany ny olona de zay le toe-javatra de mipetraka eo amin'le hoe aseon'Andriamanitra zany zao le toe-javatra amin'izao fotoana zao hoe tsy zany ane le izy fa io arany zava-misy manamarina ny fitenenana hatramin'izay hoe mila fantarina mazava tsara ilay zavatra tadiavin'ny vahoaka mila tadiavina fa ny sasany amintsika miteny zao any amin'ny resaka fifidianana mamaky azy amintsika miteny zao ny olona tsy dibo-drano ny olona tsy mihinan-kanina ny olona tsy very fananana ny eriakady fotsy mirodana zay mirodana amin'ny parkina laso daholo ny fiaran'ny olona misy ainana fohy any zao ny sain'ny olona ny an'ny sasany ary ambadibadika rehefa mandeha nikajo hoe resaka fifidianana de efa petrapetratsika daholo ny zao de katy mandaha mihitsy rangaha zany no voizina any ambadika any nefa le vahoaka malagasy eto efa tena ao anatin'ny tena hoe ady mafy mihitsy no atrehany amin'izao fotoana izao ny tenentsika teo zany de hoe anahoana ny fihetsiky ny raisam-pirenena manoloana ny toe-draharaha eto Madagasikara manahoana tsika ma manao fampitahana foana fa nisy ny toe-javatra tahaka an'izao tany amin'ny fotoana tantanan'ny président Marc Ravalomanana ny firenena ataotsika foana le fampitanana mety madilo ary ny sofon'ny sasany tsy maninona aloha zay adilo fa ny fampitana tsy maintsy atao tamin'ny vanim-potoana nitondran'ny président Marc Ravalomanana rehefa mitranga ny toe-javatra tahaka an'izao aingana mihitsy tsy misy andrasoandraso io moa fomba fiteniny io ary efa atao hoe tena culture napetraky ny président Marc Ravalomanana mihitsy zay ho an'izay efa niarany asa taminy zay le hoe tsisy andrasoandraso zao tsy misy ny andrasoandraso amin'ny vanim-potoana ohatran'izao zany teny ilana an'izay fa tamin'izany fotoana zany tena arabaky teny le hoe tsy misy andrasoandraso fa tonga de mietsika daholo ary ny raisam-pirenena tonga de aingana mihitsy ary ny avy any velany any no miteny hoe inona tadavinareo de atao fotsiny le inona moa filazana iny ny teny matetika hoe checklist sa inona moa de hoe reto dia fandaminana aingana ny fanampiana avy any velany tonga ny avion ka tonga ny zao ka tonga ny fanampiana zay azo atao rehetra hatramin'ireny le tente reny sy ny sisa mietsika daholo ny eo anivon'ny iraisam-pirenena izany ny eo anivon'ny sampana amin'ny Nations Unies zay hoe voakasika amin'le izy mietsika daholo ny tam'izany mietsika daholo tsy miandry andro hoe mbola miandry 3 andro na miandry 4 andro na miafy herinandro hoe inona ny deka fa tonga de mandeha ny fanampiana misy olona avy any velany tonga eto manampahaizana teknisianina amin'ny resaka zany hoe vonjovoana sy ohatran'izany tamin'ny andro ny tantanan'ny Neny Lalao Ravalomanana ny commune zao impiry ny fanofanana momba ny pompier tonga ny canadianako tonga ny réunioneko efa impiry ary tsy vitan'izany fa miaraka amin'ny fitaovana mihitsy dia mitombo ny ambainday nylay fiatrehana nylay vonany pompier zany zao tena miasa mafy zany zao fa amin'ny vanim-potoana zay tsy mbola hitrakany ny fahavaratra sy ny raha miakatra tahaka an'izao tamin'ny vanim-potoana ny tantanan'ny Neny Lalao Ravalomanana ny commune Antananarivo misy fiofanana foana mandana jereo ny archive amin'ny commune raha tsy misy sika fa misy foana ny fiofanana amin'ny zany resaka hoe famonjena vona izany hoe tsy miandry zany fa tonga de efa mandeha ny raisam-pirenena tamin'izany tonga de miazakazaka mihitsy inona ny anampiana inona zao satria maninona mipetraka ilay confiance mipetraka ilay fitokisan'ny avy any velany an'ilay mpitondra eo izy mpitondra tamin'izany
président Marc Ravalomanana raha nytany amin'ny 7 sy ny 9 sy 7 tany petraka le confiance le fampitokisana fa le raisam-pirenena jereo tsara ny fietsiny amin'izao fotoana izao izy eo ihany izy eo ihany fa mbola mijerijery izy aloha zay aloha ny fomba fahitana azy mbola mijerijery izy aloha mbola atao hoe mandinidinika izy aloha kanefa raha ny zavatra iainan'ny malagasy dia atao hoe tsy misy ny andrasoandraso na ny ray minitra aza misy vidiny amin'ny zavatra fotoana ohatran'izao satria misy olona maty ao misy fananana potika ao misy toeram-pambolena dibo-drano ao zay zany zao le izy dia mahita an'izay ilay vahoaka malagasy dia efa misaina amin'izay izy hoe tena aizany tsikity tamin'ireny fotoana rehetrarehetra ireny dia nampisehoana zavatra mamirapiratra fotsiny nanaovana zavatra hoe manaitaitra fotsiny fa amin'izao fotoana izao zay vao tena hoe hita mibaribary ny tena hoe marina zay mantsy satria io le marina io dia misy miezaka manakona an'io fa io marina io tsy voatakon'izany amin'ny lafin-javatra isan-karazana io tsy voatakon'izany io marina io na ho totofana foana ary io na ho totofana foana na amboamboarina ary io tsy maintsy mipotra ary mipotra amin'ny fotoana tsy amposana izay marina izay dia hitan'ilay vahoaka malagasy zany zao ny tena hoe marina manoloana n'ilay izy hoe zay hatramin'izay mena zao mena vary kely dia mena tiserta kely dia efa nisy fizarana vola koa kay dia mena vola ohatr'izao dia nataony listra dia iza dia tamin'ireny le wawawa be nisy nazo tamin'ny resaka le vao nandeha zany ny corona tamin'ireny fa ankehitriny zany dia mahatsapa le vahoaka hoe tena mila manaraka tsara amin'izay amin'izao fotoana izao fa tsy hoe hipetrapetraka fotsiny na hoe enoeny fotsiny hoe ahoana hony hoe hitantarana zany tsy tokony hoe hitantarana intsony fa tena hoe mijery amin'ny atsipiriany amin'izay ilay toedrara mba tsy diso ny fanapaha-kevitra rehefa any aoriana zany ka ny toe-javatra tahaka an'izao dia mampisaina tsara mihitsy mampieritreritra tsara mihitsy za zany tsy resaka ntsony ny mpitondra aloha satria zareo moa zany manana ny communication izy dia milaza zay efa manao zay efa mikarakara zay fa hoalilay vahoaka malagasy amin'ny ankapobeny mihitsy le ao anaty fahasairanana le miaina ao anatin'le hoe informel raha amin'ny fitadiavam-bola le maronisy io le 70 isanjato le hoe mivoaka maraina dia mitady dia ho hita eo zay hita eo hiainana sisa le hoe fitazomanaina miantefany zany zao le raharaha hoe tena jereo tsara fakafakao tsara ny zava-misy isan'andro jereo ny fiainatokantranonao na nahoana ny tsara sa ny ratsy zay ina moa le hoe tsara ny atao hoe ny tsara zany dia hoe mba hoe mitombo ny vola miditra ny ankizy mba mianatra tsara rehefa marary dia mba hoe voatsabo araka ny tokony izy fa nanahoana izay fiainanao tokantrano tao anatin'ny telo taona ny asa-piarina nanahoana raha manao asa tena ianao nanahoana raha ohatra ianao miasa tsy miasa tena fa miasa amina orinasa miasa amin'ny privé na miasa amin'ny fanjakana nanahoana izay zavatra izay ohatra ny hoe mba hoe manao évaluation ny taona rahateo vaovao fomba fanao zany fa samy teny daholo hoe ohatra ny tao tena voame mienjana voame misahirana zay no valiteny zany azontsika dia ankoatran'le hoe mailo ny raisam-pirenena manoloana ny toe-javatra eto Madagasikara raha hitondra fanampiana ary izy dia tsy maintsy mieritreritra tsara hoe tena ho tonga any amin'ilay atongavany ve any amin'ilay vahoaka malagasy ve ny fanampiana na mety hoe ara-pitaovana io na hoe ara-bola io tsika tsy misy resaka mihitsy hoe anendrikendrika ny any na hoe milaza ny zatsy na milaza ny zaroa fa ny fihetsiky ny raisam-pirenena no tanteritsika eto satria mailo ry zareo amin'izao fotoana izao ary ozytsika hoe io resaka hoe mailoa tsy tongatonga ho azy fa efa nisy ny zavatra nitranga teo aloha teo zany tao anatin'ny herintaona na tao anatin'ny roa taona farany ary ny international izy rehefa mahita zavatra izy dia izy anga mitabataba fa no teny fotsiny raisany fotsiny nisy an'izao
ato zany ny conclusion mila mailontsika amin'ny manaraka. Zay zany ny ataony international dia eo moa le nitenentsika teo hoe resaka fampitokisana na hoe resaka hoe confiance. Fanontaniana mipetraka raha amin'izay lafin'izay. Ananany raisam-pirenena fahatokisana ve ny fitondrana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Zay. Raha ohatra ka hoe misy noty apetraka zany zay tsy amme noty hoe tokony zao fa so misy mitendry hoe diso noty petapetahana fotsiny io. Ananany iraisam-pirenena fahatokisana ve ny mpitondra amin'izao fotoana izao zany. Iny zany samy mana valiteniny misy miteny ananany ko matony hoe mandeha ny fifandraisana ara-diplomatika sy ny sisa dia ananany zany. Raha amin'izay lafin'izay izy dia tsisy mandany zany satria mbola tsy tapaka ny fifandraisana ara-diplomatika aloha hatreto. Fa amin'ny lafiny hafa ny amin'ilay hoe fanapahan-kevitra anampy dia mailo ny any ivelany. Ary izay le fahatokisan'izay ndeha raha atao amboaritsika kely ny fiteny azy hoe mety hoe enjana loatra zany hoe raha miteny hoe tsy ananana fa ndao raha ataontsika hoe miena. Ary reo fienana io dia tonga dia ataontsika hoe miena be satria inona mipirofo omenantsika mipirofo taizam-bola nisy an'izany hoe jiramana saina namerim-bolo zany fa aniza le vola ny avy any velany afereny ny vola dia nikoropaka dia namerina. Zany ve dia hiteraka fitokisana zany nalefa indray vola hiatrehana ny corona dia milatsaka avandray hoe alefa saoty aminay ny fanazavana ny amin'ny hoe nandanianareo an'le vola hiatrehany hoe mba hikarakarana amin'ny malagasy zany amin'izy resaka corona izay. Niodina ko aiza zay tena hoe fanazavana amin'ny Tsipriana io enao raha vao mampiasa volan'ny international tompoko dia tsy maintsy ilaindry zareo ny fanazavana ny fandaniana azy. Dia izay le hoe mahaiza mba hoe mandany vola. Le hoe fahaizana mandany vola dia ny amin'ny hoe fampiasana araka ny tokony ho izy ilay vola. Rehefa tapitra le izy hoe ity ny tetikasa nampiasana an'le izy dia eo zany zay vao mipetraka le hoe nanahoana zany ny resultat mbola tohizana ve ilay fanampiana sa ho ajanona na avadika amina fomba hafa. Fa tinga izy anaovanao an'izany ka le nampiasana azy mihitsy tsy mazava. Satria hitany avy any velany io le malagasy fa mbola mahantra foana ny anto mandeha ny fanampiana le malagasy nefa to mbola mitomby ihany maty to mbola misy an'izao dia mailo ny olona. Zay zany ny momba an'iny. Ny toe-javatra anankiray tonga dia tsitsika resaka le resaka vidim-piainana ity. Na tiana na tsy tiana dia tsy maintsy misy fiantraikany amin'ny vidim-piainana io. Lay dega zany io zao lalana tapaka io. Tsika tsy hoe maniry loza fa resaka fanazavana teknika tsotra dia tsotra izany. Akoatran'ireo le tsy matahototo moa le manararoatra le fahorim-bahoaka. Satria misy zany iny loha zany efa zavatra hafa iny fa reny koa tena mila andraisana fanapahan-kevitra ao anatin'le fahorin'le maro anisa mihitsy misy manararoatra ny sasany dia mampiakatra amin'ny tsisy dikany eo ilay afiton-javatra. Fa amin'le fanazavana teknika rehefa tapaka ny lalana mitsoka any Moramanga ny entana tsy haiko hoe mitsoka izany amin'ny lalam-pirenena izany ny entana dia any dia stock aty amin'ny mpivarotra zany memiena ihany dia fa retara fatokavana iny dia mitombo ilay vidiny zany tonga eny amin'ny mpanjifa nefa ny amin'izay fotoana izay le mpanjifa ihany zany tsy maintsy mizaka lay atao hoe fiakaran'ilay vidim-piainana. Ka ny tsy fikarakarana ny lalana ny fanaovana tetikasa izay ataontsika hoe misavo-an-danitra ny fanaovana zavatra mamirapiratra any amin'ny rehetrarehetrany dia miteraka an'izay le hoe fahavoazana izay raha ny amin'izao fotoana izao zany no resahana. Zay zany resaka vidim-piainana zany io dia efa miaintsika izy io. Roviana vao tapitra ny any amin'ny volana avril any zany mantsy le hoe maitsoarotsika zany zao roviana vao tonga any fa miampanampana le malagasy amin'izao fotoana izao vao niresaka tamina ren'le pharmacie reny zany zao satria resaka vidim-piainana mantsika dia tafiditra ao ny resaka vidim-panafody. Pharmacie tena pharmacie io dia zao no teneny hoe tena mampalahelo rangaha le malagasy tena tsy voavidy le fanafody nefa zany le aliaretina misy an'ireny le fanafody le tena
le atao hoe spesifika be reny de lafo zany le izy. Ny pharmacie tsy hoe manao fananina anao an'io lafo tsy zany fa le fari-piainana mihitsy ny efa ambany de tenen'le pharmacie zany le hoe zao mividin'io de miodikodina fotsiny nefa misy fanafody tsy azo alefa amina hoe atsinjara an'izany fa mba nisy ihany fanadiadina natao zany de tena hoe mampalahelo le malagasy manoloana an'izay ka resaka vidim-piainana zany akoatran'le mpanararoatra rehefa mepotika ny lalany rehefa tapaka ny lalana tapaka ny tetezana miakatra ny rano resaka fitaovam-pitaterana dia tsy maintsy misy fetraikany io amin'ny entana amidy endrarehetreny resaka fanazavana teknika zany tsy zavatra sarotra mihitsy zany fa manoloana an'izay rehetrarehetra zay dia ny tompona andraikitra izatsokaziny tsy afaka iteny mihitsy isika eto hoe tsy fatany zany ka raha fatany ary zany naninona no tsy efa nisoroana hatramin'izay inona le fisoroana mba natao ny ino ty izy ty ny fikojakojana ny lalana natao ny fikojakojana lalana kianja barea zao no natao wawawa be nefa le kianja barea tam'le sarina voaka reny rano be ao am'le kianjan'le barea zay lazainy hoe manara-penitra tsy asitsika resaka be tsony fa resaka an'lizy ary manahirana atao hoe tsy anino zao ny resahantsika fa hiaraha mahita izy io fa ato amin'ilay vidim-piainana zany zao enjana denjana io raharaha io mbola trehan'ny malagasy ihany koa izay dia hoy isika hoe ny fisian'ny olana no ahafantarana ny fahaizan'ny mpamaha olana ianao zany rehefa tonga eo amin'ny fitonandra rehefa tonga amin'io sezy io ianao araka ny tenen'ny faniry azonao ny voninahitra azonao ny atao hoe tombontsoa isan-karazany indemnité à gauche et droite fa izay toerana nametrahana anao izay raha miteny hoe nametrahana anao tsy olona ray fa le régime ny tiako tenenina zany ampiasao io zany entina mba hoe tena hoe ikarakarana an'ilay vahoaka fa ny olona ny mijery hoe ireo zany misy tompona andraikitra zay zany etya mitazana manahoana ny fetraikan'ilay zavatra miseho aty aminay io zao ny ranobe dia mahatsapa zany ny be sy maro tena voame mitotongana izany fiainana izany ka dia io zany ampo mieritreritra tsara ambava homana ampo mieritreritra zay le fomba fiteny ambava homana ampo mieritreritra fa tantara de mbola itoy ary etotsika miatrika n'ity raha ity zany ho an'ny eto matsika eto Madagasikara aloha zany fa dia mbola point d'interrogation baraingo lehibe ny hotoyan'ny fiainandra malagasy raha izao volana janoary zao tsika ny namana faniry volana janoary zao tsika volana janoary 2024 zao ny zavatra mitranga voarivo-doza ray zay fa mbola misy maromaro ao zany de niraritsika de ny hoe engany mba no Andriamanitra no manao ny hoe lalana zany isika tsy mahafantatra tsy tompony ho avy isika fa dia ho hitatsika eo ny fiatraikany fa voarivo-doza ray zay no tonga teto Madagasikara io ny zava-misy dia ho hitatsika eo ny toyany ndao ary namana faniry Razafy Manantany toizanao ny famakafakana dia hiditra eo ihany koa ny député Alain Ratsimbazafy. Eny ary mana kambara mihitsy miaraka amin'ny député Alain Ratsimbazafy tsika satria ny solombavambahoaka ny Madagasikara zay miaraka amintsika moa zany androany de izy dia nandeha nitsidika n'ireo toerana samy hafa ihany koa zay nisin'izay fiakaran'ny rano zay omaly de io maraina io mbola nijery ny zava-misy mialohan'ny nandehanana tetỳ amin'ny studio zay no mahataratara ny député Alain zany vao tafiditra teto satria mbola nanara-maso an'ireo toerana samy hafa zany nisin'izay hoe dibo-drano izay mahasolombavambahoaka ny Madagasikara azy de notsika fahanam-bavao mahakasika ny zava-misy izy zany eny amin'ny toerana rehetrarehetra eny satria rano vaovao voaraintsika dia iny diginy feno revi iny teny efa
manafosafo eny amin'ny akaiky ny lalana eny ny rano ato amin'ny andany tsy ny ankilany zany ery atanjom-bato ihany ko efa kely sisa ny tsiakarany eo amin'ny tetezana ny eny atanjom-bato maromaro ny zava-misy raha ho any tsimon-drano zany resana raha ho ana tsimon-drano zay ihany koa dia sahirana tanety kely apahatrosy any am'izao fotoana zao any akaiky ny sisaony zany rehetrarehetra zany anosy ato andrefana rehetrarehetra iny ty akaiky ny soavina tia panefy sy ny rehetrarehetra ty Solandy Akadivorobe zany raha ny vaovao samihafa zay voaraintsika eo moa zany député Alain Ratsimazafy anamafy an'izay miampy ny hoe misy karazana fefelo samihafa vaky dibo-drano any Ambojanaka any bedabe ny vaovao fa raha iverenantsika ny eto Antananarivo renivohitra aloha zany dia manohy ny fikarohana zany andreo niotsahan'ny tany etsy akady fotsiny anivony mpamonjy ivona zany na ny sapeur pompier ka fantatra fa hoe valo zany no motototra de ny telo zany ny efa tafiakatra zay razana zany am'izao fotoana zao etsy akady fotsy marobe ihany koa ny fampitambavaony am'izay hoe fampotehana fefy fampotehana batery amina andro-trano zany tamboho zany ny trano simba sy ny rehetrarehetra favoazana daholo zany rehetrarehetra zany tena manahirana mieritreritra azy fa hodinia sa ho resahantsika eo sy ny hoe inona ihany koa mahatonga an'le ranobe eto Antananarivo renivohitra zay tsy tafavoaka de ho resahantsika rehefa aveo fa iaraba aloha tsika ny solombavavoaka ny Madagasikara Alain Ratsimazafy miaraba Andriamatoa député ia de faly miarabanao namana faniry ary manatitra ihany koa ny arahaba ho antsika vahoaka malagasy manaraka ny fandarana miara-manonja amin'ity maraina ny alatsinainy ity araky nefa nambara teo moa dia mbola nisy ny fitsidihana ireo faritra ato anatin'izany distrika Antananarivo Atsimondrano zany maraina io ka nahafahana nahita ny zava-misy marina iny anivon'ny faritra tsirairay ary efa nisy ihany koa zany fidinan'izany omaly izay ho resahantsika eo rehefa aveo fa mialohan'ny idirantsika amin'ny tena amin'ny Tsipriany namana faniry dia mitondra ny teny fankahirezana ho an'ireo fianakaviana izay namoiavana ao ihany koa ireo rava-fananana manoloana izao loza miatra eto Madagasikara izao fantatsika fa marobe tokoa ireo fatra ahitana fiotsahana ary miainga avy amin'izay no nahazona ny loharanom-baovao mahakasika ireo fahafatesana maro samihafa any amin'ireny faritra isan-karazan'ireny dia miondrika mpanajana etony izahay ato amin'ny ekipany miara-manonja amin'izao fotoana izao manoloana izany vona miatra amin'ny fianakaviana izany araky nefa nambara teo dia maro no zavatra tena horesahana sy ampitaina ato anatin'izany fandarana miara-manonja zany tsara fantatry ny vahoaka malagasy mahakasika indrindra ny toedrara zay atrehan'ny isambatan'olona any amin'ny faritra rehetra zay misy azy any am'izao fotoana izao satria dia tsampatsika fa manerana ny Madagasikara am'izao fotoana izao dia ao anatin'izany hoe tondra-drano izany avokoa tsy eto Antananarivo ihany fa miparitaka dia miparitaka ny fahavoazana ary hitantsika ihany koa ireo fahatapahan'ny lalana samihafa indrindra ny lalam-pirenena am'izao fotoana izao izay fantatsika fa anisan'ny mampiakatra ireo filatsika zany andavanandro ny lalana toy ny RN2 am'izao fotoana izao araky nefa nambara teo dia misy ny fahatapahana izany rehetrarehetra zany dia tsara ny mampafantatra atsika satria ilaina ihany koa ny fiomanana amin'ny isa-tokantrano amin'ny filana andavanandro amin'ireo PPN marimarina kokoa na ireo kojakoja filatsika andavanandro satria dia vokatra zany rehetra zany dia mety hisy ny fahatapahana amin'ny lafin'ny famatsiana tsy afaka ny hipetrapotsiny anefa tsika fa mila miaina mila atrehana ny zava-misy ka izay no hitaterana eto ny zava-misy any amin'ireny faritra samihafa ireny miainga amin'ny akim-baovao samihafa izay voaray eto amin'ny plateau eto zany am'izao fotoana izao satria dia mifandray tsy tapaka amin'ireo solotena any amin'ny faritra samihafa koa izay reto am'izao fotoana izao ya ny aloha zany tena mamaky voalohany député Alain Ratsimazafy satria hatramin'ny faran'elinandro teo anao dia niodina zany nijery ny zava-misy eny Atsimon-drano
mino fa manakambara-betsaka ianao hatramin'ny maraina nidirina teto amin'ny studio zay koa mbola nataratara kely anao zany a mbola nandeha nanara-maso faraparany zava-misy zany a miaraka amin'ireo mpiara-miasa aminao inona ny situation eny amin'ny district na Tsimondrano azo resana aloha député Alain Tsimbarzafy alohan'ny tena tongava ny adevitsika iresaka tontolony ty resaka fitantanana ny resaka tanàna ity sy ny resaka ranobe sy ny resaka tontolony lalana amin'ny ankapobeny. Hita moa zany raha raisitsika atao anatin'ny commune Ambohijanaka fotsiny ohatra atao anatin'ny district Antananarivo Tsimondrano dia miakatra dia miakatra ny rano ary maro ny fahavakisana fefilo hita amin'izao fotoana izao. Raha tsy tentsika amin'iny andrefan'ny bypass iny zany zao dia ahitana fahavakisana fefilo telo be zao amin'izay faritra izay. Eo ihany koa ny fahitantsika ny hoe misy fanorenana zay ataon'olona zany zay tsy manaraka ny ataontsika hoe drafim-panajariana ny drafim-panajariana ny tanàna zany ny asa fanorenana zay atao ka misy mihitsy ny trano hoe any anaty tambary no miorina dia amin'izao fotoana izao dia tafo sisa no hita sy tazana zany fa dia rano be mangeny eny ny eny amin'izay ny faritra akaiky ny bypass iny. Miakandrefana kely tsika andray amin'ny faritra Mahabo Andorany Fotsy izay hitantsika amin'ny lalana mandalo amin'ny faritra Olsim moa no alalan'ny be sy ny maro azy dia ity no asiko antsoavo amin'ny tompona andraikitra mpanatanteraka maika amin'izao fotoana izao satria dia hita ny rehetra ny fisina lakan-drano lehibe izay famoahan-drano amin'izay faritra izay kanefa dia ninina olo-tokana totofany zany ary nataony lalana anotofana ny taniny azy any ampovoana tambary. Efa natao ny antso rehetra nateo anivon'ny teknisianina ny commune Andorany Fotsy ny ben'ny tanàna ny APIPA sy ny anivon'ny ministera makasika ity raharaha ity fa ny tantaratra dia ny fitavozavozana ny fandraisana andraikitra ary ihany koa ny fahatsapana no hoe toa misy ny fisalasalana mifampiarana ny lalàna eto amintsika satria dia mitonona ho mahalala olona sy atao hoe miseho manana nizay mahizy azy zay ilay tompona andraikitra anankiray na le tompon'le tany anankiray izay totofana dia lasa toa mialokaloka na miahoatra manoloana ny fandraisana andraikitra ireo tompona andraikitra mpanatanteraka eny amin'ny faritra iny. Omaly zao dia noho ny fahitana izay ataontsika hoe fiakarany rano be loatra amin'ny faritra iny zay dia tsy nanaiky ny vahoaka raha nahita ny zava-misy fa dia nilanja ny angady nanokatra avy hatrany ny lalan'ny rano satria dia anisan'ny mampalahelo ny zavatra misy satria ilay lakan-drano mihitsy no tapenana amina maçonnerie de moellon tsy voaka ary totofana ilay lakan-drano zay namoaka rano zany tsy mame vaolana andehanany rano. Misy ihany natao hoe apahany misy buse napetraka zany saingy kely izay buse zay miohatra amin'ny fahabetsahan'ny rano zay misy eny atoerana zay hita sy tsapa ihany koa fa tsy manaraka ny ataontsika hoe drafim-panajariana ny fanatanterahana an'izany satria dia tadio tsara fa izany lakan-drano zany dia lakan-drano ho an'ny vahoaka zany ataontsika hoe pour utilité publique ny tena fisina lakan-drano ivoahan'ny rano ho an'ny rehetra kanefa dia sahany zany olo zany mihitsy no manototra kitsy rano an'izay lakan-drano zay dia hitantsika ny fahavoazana fa miteraka fiakaran'ny rano be zany amin'iny faritra iny. Akoatran'izay any amin'ny faritra Tanety kely sy manodidina iny zany Patrosy dia miakatra ny rano ary ahina ny fahavakisany fefilo raha ny fandray efa sarona zany ny vary amin'izao fotoana izao ny vary rehetra any zany zao dia efa tsisy ahitana azy tsony hoe misy vary ve eo fa tena rano tanteraka no tazana ary eto moa dia efa manao antsoavo sahady ho amin'ny APIPA sy ny ao anivon'ny BNGRC ny mba hijery akaiky an'izay hoe lafin-javatra ny fiakaran'ny rano zay amin'iny faritra iny satria voalohany dia ahina ny fahavakisany fefilo ary efa mitombo ireo trabona zany amin'iny faritra iny amin'izao fotoana izao. Amin'ny faritra Tanjombato sy ny manodidina ihany koa dia araky ny fantatsika ny vaovao zay navoaka ny ministera ny atitany omaly zay nisy ny filazana maika moa zany natao amin'ny hoe fiakaran'ny rano PNGC omaly iny zay
ny PNGRC moa dia rantsany ao anatin'ny ministerany atitany izy io dia namoaka izy filazana maika mahakasika ny commune voakasiky ny fiakaran'ny rano ao anatin'ny fotoana fohy ka anisan'izany ny faritra Ambohimanambola, Lasora, Masindray, Tanjombato, aty amin'ny faritra Akarobato, Ambohijanaka zay toerana lalovan'iny ranony ikopa iny zany. Hitantsika zany zao fa ny ranony kopa raha ny faritra Ambohimanambola dia fa miakatra ambonin'ny arabe izy amin'izao fotoana zao ary aty amin'ny faritra ny Tanjombato iny Jumboscorse ny sisiny dia fa tena feno rano amin'izao tsika miresaka zao hitantsika ihany koa amin'ny faritra Ambomanatrika Anosy Mahavelona ao anatin'ny commune Tanjombato zany rehetrarehetra zany dia ao anatin'ny rano tanteraka ny trano rehetra amin'ireny faritra iva rehetra izay resahana reny. Aty amin'ny faritra Ampitatafika aty mihazo Anosy Zato hihazo ana Ampitatafika iny dia hitantsika fa raha ijeritsika ny toerana mpanadiovandrano zay napetraka eo amin'ny alohan'ny idirana na tetezana Ampitatafika io dia efa misafosafo eo amin'ny arabe eo zany rano amin'izao fotoana zao ary maro ny trano manamorona an'izany lakan-drano zany no efa sarona tanteraka. Mirosona atsika makany amin'ny faritra Fenorivo sy ny sisiny dia hitantsika fa nahitana loza mpiarakodia mihitsy ary vao 30 minitra lasa zay noho ny fifangaroany ny lalana sy ny rano zay tsy nahafezana intsony aiza marina tena misy ny lalana andanan'ny fiara fa dia lasa any anaty rano tanteraka zany ny fiara zany hoe efa rakotra rano ny arabe zay miroso makany amin'iny faritra Fenorivo iny zany amin'izao fotoana zao. Raha fitiny zay rehetra zay dia ny 900 ny faritra ato anatin'ny district Antananarivo Atsimondrano dia tena ahitana an'izay fiakaran'ny rano izay avokoa. Ny azo lazaina hoe ny akamaroany ny solomamoaka tiako Madagasikara misy eny vitsivitsy maromaro ihany efa avy nitantana commune na farafaratsiny zany efa avy mpanolotsaina communal na mpanolotsaina municipaly nanana an'izay andraikitra zay député Alain Ratsimazafy satria be ny tanàna nandritra ny teo hoe 10 taona to 12 taona ianao ainy tao amin'ny commune Ambohijanaka zany mahafantatra tsara ny fomba fitantanana ny tanàna amina gestion loza voajanahary sy trangana rano be ohatran'izao ny atyko antanina député Alain Ratsimazafy hoe efa natetim-pitranga sy hita ve zao tao amin'ny commune an-tantananao mialohan'ny solo-mavoakanao raha mijery ny zava-misy amin'izao fotoana zao. Raha ny fahitana ny zava-misy amin'izao fotoana zao aloha dia hita hoe tena tafahoatra loatra ny fiakaran'ny rano amin'izao vanim-potoana zao. Hita zany noho ny hoe mety hoe tsy fahampiny ny fiomanana ho an'ireo tompona andraikitra samihafa satria hitantsika fa andraikitry ny be ny tanàna ohatra ny manome ny fahazahon-dalana amin'ny asa fandroenana ka ireny dia mila arahana ireo ataontsika hoe ny plan d'urbanisme any amin'ilay faritra anankiray. Anjaran'ny commune no mametraka an'izay plan d'urbanisme zay miaraka amin'ireo teknisiana maro samihafa ary azo atao ny miantso ny aty anivon'ny ministera ny fanajariana ny tany miara-miasa amin'ny fametrahana an'izany plan d'urbanisme eny amin'ny commune zay tantanan'izany ka anisany zavatra anankiray angamba mahatonga an'izao fioarana be loatra ny rano tazana amin'izao fotoana zao dia ny tsy fifehezana aloha an'izay resaka fanomezana ny alalana amin'ny fandroena trano zay. Faharoa ihany koa dia ilaina ny fiomanana mialoha amin'ny lafin'ny fiofanana ireo tompona andraikitra any anivon'ny fokontany tsirairay satria dia tokony hisy ny fifandraisana ara-potoana amin'ny reny solotena ny anivon'ny fokontany reny na le atsotsika hoe comité de vigilance zany mba hanome vaovao ara-potoana mba hahafahan'ny tompona andraikitra ihany koa tony ny be ny tanàna mandray ny fanapahan-kevitra mifandraika amin'izay. Hitantsika moa namana faniry fa raha ny zavatra hita ara eto anivon'ny fitondram-panjakana foibe dia mitranga ny olana izay vao misy reny endrika fifampiresahana sy fampiofanana sy fanomezana haitao ny tompona andraikitra samihafa reny zay hita ihany fa hoe efa atao anatin'ny loza miatra itsika zay vao mitady pakady amin'ny famahana an'izay olana izay ka tsy gaga tsika raha indrindrindra ny eto amin'ny faritra Antananarivo sy ny manodidina hitantsika amin'izao fotoana izao fa tena tsy voafeha
izay lafi ny fiakarany rano izay zany moa zany entina mba hifampitany am'ireo namana indrindrindra atao anatin'ny distrikta Antananarivo Atsimondrano ireo ben'ny tanàna manoloana ny zavatra misy satria dia ilaina ny mifampizara an'izay mety faiza manao na trakefa zay nananana ny tantanana an'izany commune zany mba ahafahantsika mama any olana zay mifanandrify amintsika eny anivon'ny fiarahamonina indrindra am'izao fotoan'izao miresaka fanotofana tany de pite alaira tsy mazavy teo de nitondra ohatra ny zava-misy ery Andoran'ny Foto zany de tamin'ny Larobia moa tsisy ny filakevitry ny ministra zany fa tamin'ny Zoma teo vao nisy ny filakevitry ny ministra fa 20 volana janoary de vakitsika depute alaira tsy mazavy satria tonga ny tondra adevitra tsika zany zay ny tena marina tamin'ny Zoma teo niaraka ny depute Totoso Andriamampandry mikasika an'ity fanotofana tany ity dia nitondra ny adevitra zay nambara ministra tamin'izany fotoana indray tsy de tena problème fanotofana tany ny eto Antananarivo renivohitra fa resaka fako satria mitombo ny mponina de eo le tsy fanarahan-dalàna amina fako de mitovitovy amin'izay le zavatra nambarany le ministry ny serasera ao anatin'le gouvernement tamin'izao fotoana izao hoe le resaka tsy firarahina sy le resaka fako any amin'ny lakan-drano nretrarehetra any no mahatonga an'izao rano miakatra eto Antananarivo renivohitra zao de gagitsika depute alaina tsy mazafy rehefa nandeha ny filakevitry ministra fa tena no amafisin'le filakevitry ministra mihitsiny ary vakitsika moa zany le izy ny am'le hoe resaka fanotofana tany zany nahatonga zay de ohatrohatr' zao le ao anatin'lay filakevitry ministra miresaka am'izay zany hitondrantsika ny fanadihadiana am'ty maraintiny amin'ny hoe fanamafisana zany toromarika nomeny filoham-pirenena hoy izy tamin'ny filakevitry ministra io zay efa noraisina tasoloha tamin'ny 2019 mikasika ny fiaton'ny fanotofana tany eto Antananarivo renivohitra de andehtsika zany vakitsika lizy maro ireo tsy fanarahan-dalàna eo amin'ity sehitry ny fanotofana tany ity isan'ny tena antony lehibe mahatonga izao fiakarany rano izao ny fanotofana tany tsy ara-dalàna zava-tsara mihitsy zay isan'ny tena antony lehibe nahatonga izao fiakarany rano ny fanotofana tany tsy ara-dalàna na remblai sauvage izao tsy aivina nefa fa noho ny tsy fahampian'ireo zone tampon zany verentsika kely tsy fahampian'ny zone tampon eto Antananarivo de efa tsy fahampian'ny zone tampon eto Antananarivo de efa nanome toromarika ny filakevitry ministra tamin'ny taona 2014 fa nahato ny fanomezana fahazon-dalana mikasika fanaovana fanotofana tany na remblayage eto Antananarivo betsaka ankehitriny ireo zone tampon eto Antananarivo zay tsy tokony ho totofana kanefa de tena ahitana fanorenana trano maro ihany koa ireo toerana tsy tokony hanorenana na zone inconstructible nefa ahitana trano maro miorina arak'izany de amafisina ny fanaraha-maso sy ny fanaovana audit ary fijerena ireny fanotofana tany ireny raha tena nanaja ny drafitra fanajariana ny tanàna izany na eto amin'ny commune Antananarivo renivohitra na ireo commune manodidina ny apipao izy ny tompona andraikitra voalohany amin'ny fanomezana ny alalana amin'ny fanotofana tany mila jany arak'izany ireo toromarika mikasika ny tsy tokony hisiny ny fanotofana tany intsony araky toromarika mazava efa nomeny filoham-pirenena na rotaona lasa mikasika ny tsy tokony hisininy izany intsony zay zany lay sombony lay miresaka am'izay resaka fanotofana tany zany na mahafisina tato an'le filakevitry ministra zay misy an'le ministra roa resaka fako sy risika fitombon'ny olona le izy ny amin'ny isan'ny tena antony lehibe na tonga zao fiakarany rano zao ny fanotofana tany tsy ara-dalàna de le izy moa zany lay fitondram-panjakana zany io moa zany efa mahazatra antsika depute alaira tsy mazafo izy tsy te ho tompon'andraikitra foana de mba hahafahany manamary tena de miteny izy hoe efa nisy toromarika efa nomen'ny filohan'ny repoblika tamin'ny 2019 satria départ teo izy no nitondra dia mba te hakan'izy efa nandray andraikitra tamin'izany fotoana andrany de teneny eo le hoe efa nisy toromarika zay efa nomeny ny filoham-pirenena tamin'izany ozy izy fa nahato ny fanomezana fahazon-dalana mikasika ny fanaovana fanotofana tany na remblayage eto Antananarivo renivohitra zany nefa le izy le anatin'le gouvernement de miteny misy lafitsara n'le izy am'le fanotofana tany zany fa nailika tany amin'ny fako le izy zao le filakevitry ministra mihitsy zany no manaiky an'izay le fanotofana tany le izy atreo ihany aloha zany ny avidevitra hitondrantsika le izy
de miteny izy le hoe tsy fahampiny le jaune tampon, le jaune tampon zany a de le bassin tampon reny zany le fanariana n'le rano maloto na fivarana n'le rano akoatra n'le C3 eto Antananarivo renivohitra sy ilay miazo an'iny a lakan-drano nandre-tany iny zany. De eo am'izay tsika député Alain Ratsimbazafy zay le tiako teneny le traika fara-pitantanana amin'ny mabe ny tanàna mialohan'le solombavambaoka zany a zay lafin-javatra eo le fanotofana tany fa hoe tsy ampy le jaune tampon zany dikan'izay zany lay fitondram-panjakana efa nalala an'le hoe izao le olana mitranga ho an'Antananarivo renivohitra fa tsy mbola nraisiny zany ho zava-dehibe fa zava-dehibe ny anazy ny heverina ho raisina teto Antananarivo renivohitra kanefa raha ohatra ka tsapana izy tsy ampy le jaune tampon eto Antananarivo renivohitra ary ty fanotofana tany ty no miteraka fiakaran-drano de fa tokony naka fanapahan-kevitra hafa izy mifanaraka am'izay ary misy tetikasa tokony natsahatrany fa navilon'ny lalana any am'izany zany ny heverina ho tena lahara-pahamena zany ny heverina ho mahamaika député Alain Ratsimbazafy sy fahaizana mitsinjo lavitra ary zany raha teo koa tsy mifanalavitra le teny président Marc Ravalomanina hoe ahoana ny fomba hikajiana ny resaka tontolon'ny rano resaka fahafahana mikajy ny tanàna Sisedy io zany député io zany président Marc Ravalomanina mila manao dame mitsika io moa le tsy hain'le filoham-pirenena hoe vocabulaire vaovao zany tsy hain'le dame io koa rehefa tena hitondra le de mila mahafantatra zavatra be da be mihitsy de zay angamba no impanany ady evitsika député Alain Ratsimbazafy Antananarivo renivohitra sy ilay resaka nresahana filan-kevitra ministra teo. Marina mihitsy ny voalazana teo namana faniry satria tsara tokoa ny mampafantatra antsika fa ny mialoha ny anomezana ny antsoina hoe permis de rembler avy ny anivon'ny commune zay ahitana ny antsoina hoe ny police d'aménagement sy ireo tompona andraikitra ara-teknika ny chef de service technique eny amin'ny commune zay misy an'ilay fanotorana zay ho atao eo ny solotena ny apipa ary eo ihany koa ny solotena avy eo anivon'ny ministera ny fanajariana ny tany. Ireo zany no miara-mijery fotony ny zavatra misy eny toerana ary miainga avy amin'izay ny andraisana ny fanapahan-kevitra. Fa raha iverana kely mahakasika an'ilay atsotsika hoe plan d'urbanisme nyresahana teo dia misy fivoriana ataontsika hoe dingana maromaro zay tsy maintsy atao fotoanandoha mihitsy io amin'ity faritra anankiray ity ka any anatin'izay zany no tokony ho sary-piaro ireo tompona andraikitra anivon'le commune amin'ny hoe tsara ihany koa mampafantatra antsika fa ao anatin'ny folo taona ny drafim-panajariana anankiray no mpanjakana amin'ny ankapobeny mahakasika an'iny faritra iny ka ny drafim-panajariana tanàna anankiray tadio tsara fa ity faritra Antananarivo renivohitra sy ireo commune manodidin'ireo dia niarahana foana mijery izay drafim-panajariana misy fa ny tsy fahaizana mifehy an'izay fampiarana an'le plan d'urbanisme zay mety isina kolokolo samihafa ny ambadika any no mahatonga an'le tsy fanarahan-dalàna satria nambara teo voalaza teo fa hoe ny tsy fanajana amin'ny zay tondra-drano eto Antananarivo sy manodidina zao ka anjaran'ny mpanatanteraka no mampiatra atsaka ny sandavany an'izay plan d'urbanisme zay tadio tsara fa ny plan d'urbanisme nge dia misy vanim-potoana apetraka mihitsy mandalo eny anivon'Antananarivo ohatra sy ny commune manodidina dia nandeha tamin'izany dingan'izany an'izany lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenen'izany ka anaovana antsoavy zany ho amin'ireo tompona andraikitra ny fampiarana an'izay lalàna misy eto amintsika izay io moa namana faniry ny fiparitahan'ny fako eto Antananarivo no tena mata sy manara-maso amin'ny lakan-drano rehetra misy eto Antananarivo sy ny manodidina raha tsapy zany fa misy tokoa ny fahatsetsenana dia tokony isy pakady na tetikasa amin'ny fanadiovana an'ireny tadiditsika tsara tamin'ny andron'ny filoha Marc Ravalomanina dia ny fampiasana an'ireny fitaovana vavety reny toy ny pelle mécanique amin'ny fanadiovana ny tata-drano rehetra teto Antananarivo maninona zany tsy ampiarina amin'izao fotoana izao maninona ny tsy nisorohana ny fahatongavana zany vaninandro fahavaratra izany fa itsika mantsy lasa variana amin'ny ady la politika dia hany ka ilay zavatra hiteraka fahasairanana indrindra ny fahamozanaina ho an'ireo olona any amin'ny mipetraka any amin'ny faritra ivo ireo dia nyandray dia adino kanefa dia hitatsika ny fahavoazana amin'izao fotoana izao fa maro dia maro ny traboana hitatsika moa eny amin'ny kianja amin'ny tafon'ny Mahamasina sy ireo sita maro samihafa
mihoatra ny isa tokony azo raisina amin'izany toerana zany a no mihiboka tadio tsara fa atao anaty ny vanim-potoana mbola isin'ny valanaretina coronavirus sika manahoana sy manahoana ny ainan'ireny olona ireny raha sanatrisanatriany vava misy olona tratran'izany valanaretina izany kanefa dia olona manarivony no apelakitsika amina toerana anankiray izay hita fa tsy mifanaraka intsony amin'izay hoe zo maha-olombelona izay a kanefa dia zay moa ny zavatra misy iainana amin'izao fotoan'izao ny rarina mba tsy hisy zany valanaretina zany fa toerana dia any no miasa saina mahakasika ny any mba fananana kely any tafapetraka ny amin'ny trano fonenana satria dia onjonjon'ny reny a miaraka amin'ny mety ho lamba firafitra eny akoditra sisa no amin'izay nan'izany toby izany ka maro moa ny eny anivon'ny tambazotra-tserasera amin'izao fotoan'izao na manafaniry manao ny antsoava amin'ny filoham-pirenena hoe natao aniza marina moa reto building natsangany any vato reto a so dia mba fotoanany izao mba hisitrahany malagasy sahirana an'ireny toeran'ireny satria dia misy amin'izy ireo no tena rava tanteraka ny trano fonenana tsy mahita horaisina intsony fantatsika fa maro ny asa very ary indrindraindrindra koa moa amin'izao vaninandro izay irotsahan'ny orana tsy mitsahatra zao dia very fanambola velona ireo vahoaka ireo amin'ny hoe inona ny asa mba amelomany tena mba ahafahany zany a mba mitady farafaratsiny na dia ny hohaniny amin'iny andro iny ihany aza dia satro de satro zany a ka anaovana ihany ny antsoavo anareo tompona andraikitra ny jery akaiky amin'izay mety fandraisana tanana andreny olona reny a na amin'ny lafiny ara-tsosialy indrindra ny ara-tsakafo amin'izao fotoan'izao na ihany koa ny amin'ny lafiny ara-pitaovana izay ahafahan'izy ireo mety miverina ny anivon'ny tokantrano izay nisy azy na ihany koa ny mety ho fanomezana trano fonenana andreny olona voakasika ireny tsika moa zany ny mahazo vao samihafa fa any Andramasina koa any amina tanàna hoe tsy manaty mindrana alohan'ny idirana ny tanàna Andriamasina dia nisy vato lehibe niotsaka zany a Banarabe zany dia tsy misy afaka mandeha ny fiara fa manao transportement ny fiara mpitatitra olona zany simba ihany koa ratsy ny lalana dia Ambomiadana Andramasina raha ny vaovao zay miparitaka amin'izao fotoana izao ary eo moa zany mbola mandeha le fikarohana razana samy hafa zany ny fiakaran'ny rano marobe dia marobe ary saika atototra ny tambary amin'izao fotoan'izao député Alain Ratsimazafy raha ny vaovao voaray zay miparitaka zany amin'izao fotoana izao ny fampiakarana ny vary aloha na intsinjo lavitra ihany ny ekipan'ny député Todisondriambapandry nampiakatra ny vary tery Betsy Mitatatra Ambomanarina tery zany fa misy amin'izao fotoan'izao dia tena potika tanteraka ny vary zany zay eny amina tsena rehetrarehetra eny marobe zava-misy amin'izao fotoana izao fa iverenantsika amin'izay ty adevitra anankiray ty Betsiboka koa manao ny ataony ao député Alain Ratsimazafy lalana iny amin'ny RN 4 iny fa ity resaka hoe Antananarivo Dibo-drano ity dia hoe izy ity tsaroantsika tsara ngefa maromaro nefa projet nandeha teto tao anatin'ireny projet generahana tamin'ny AGT reny tamin'ny andron'ny président Marc Ravalomanana député Alain Ratsimazafy reny fanamboarana lalana sy ny lalankely rehetrarehetra eny dia efa fiarovana sady fandaminana tanàna reny no fiarovana amin'ilay tondra-drano ohatran'izao zany reny projet resaka assainissement de la ville reny zany na niaraka tamin'ny AFD io na le resaka adduction d'eau io zay nieritreretana niaraka amin'ny banque européenne d'investissement dia efa ao anatin'ny resaka fanajariana tanàna sy fieritreretana ihany koa le hoe ho Dibo-drano Antananarivo ary le resaka grand tanà io resahantsika foana hoe député Alain Ratsimazafy ianao nisan'ny tena mahay amin'ny resaka grand tanà io satria député ben'ny tanàna tamin'ny fotoan'andro anisany ny aino an'io adevitra io ianao lay grand tanà nge dia hoe mba efa be loatra mimponina Antananarivo renivohitra ka ny foazin'ny président Marc Ravalomanana le resaka hoe fampivelarana an'ilay projet
fampivelarana amin'ilay fahazona tombontsoa akoatra Antananarivo renivohitra de misy an'le Grand Tana zany hoe le manodidina Antananarivo renivohitra dikan'izay de hoe somary atosika kokoa ny olona zany tsy ho variana hanorona eo Antananarivo renivohitra fa ikesaka aty amin'ny faritra manodidina Antananarivo renivohitra zany de nieritreretina tamin'izany misy Ambohidratrimo, misy Atsimondrano, misy Avaradrano de misy mandehandeha aty amin'ny lalam-pirenena faharoa sy ireo lalam-pirenena voalohany zany député Alain Ratsimazafy zany iny moa zany tsy tafavoaka le Grand Tana satria rehefa nisy nieritreritra fa Superman taty amin'ny 2008 taty de tena hoe anao zavatra lehibe tokoa kinanjo tsy zay ny zava-misy tamin'izany fotoana andro zany fa rehefa tena mandinika zany ary zay le hoe fahaizana le mitsinjo lavitra zay le vision zay le anticipation rehefa mitondra fanjakana de mandinika am'izay hoe ho tery Antananarivo renivohitra satria ny fandrindretra de hoe Antananarivo renivohitra de capitale madio mahafinaritra zany ary araka le teny olona tena matehonina araka ny tokony izy fa tsy matehonina araka le vavan'le olona ny teny fotsiny zany hoe ataontsika matehonina ty Antananarivo renivohitra ty de samy nametraka an'izay projet zay le mpitondra fanjakana ny fandimby zany de zay trangany zavatra zay zany ny heverina hoe tokony ny exploiter le mpitondra taty aorina ho Antananarivo renivohitra na ahafahana nijery hoe ahoana no ahafahana somary misitona satria terin'ny embouteillage Antananarivo betsaka loatra mponina ary rehefa betsaka mponina de betsaka ny filana sy ny zavatra atao anatin'le tanàna anankiray dikan'izay zany tsy azaka n'le fahabetsahan'ny mponina satria raha ny fatatsika dia tsy io isan'ny mponina Antananarivo eto io no zakan'ity tanàna Antananarivo renivohitra ty zay le nytenen'ny député Alain Ratsimazafy teo hoe tokony jerevana tsara am'le resaka plan d'urbanisme zany fa rehefa mahita am'izay tsika ny zava-misy am'izao fotoana zao de mijery an'le filakevitry ny ministre député Alain Ratsimazafy de hoe tsy fampiny zone tampon de ay fantatry le fitondrana ihany kay le filana Antananarivo renivohitra de tsy mila mandany 151 millions d'euros anaovana téléphérique zany ray aloha zany raha ohatra zany ka hoe satria le 151 millions d'euros zany anaovana an'le projet TPC na transport par câble député Alain Ratsimazafy dia vola ho Antananarivo renivohitra de lazaina fa hoe tsisy ny embouteillage ho madio ny resaka tontolo iainana mba afaka manana an'izay hoe tena iny moa zany mba fahatsarana sy endriky ny tanàna hafa zay le Antananarivo renivohitra fa raha ohatra zany ka io 151 millions d'euros io no ahafahana mitsinja lavitra de veritsika zany fa ahafahana mamorona zone tampon tsara zany io vola io ho Antananarivo renivohitra ahafahana zany manao entretien na lalana ho Antananarivo renivohitra raha le vola ny raisitsika satria destiné io ho an'ilay TPC na transport par câble eto Antananarivo renivohitra ahafahana manao curage na manao drainage am'ireny lakan-drano reny tena canal ngezabe reny C3 lavitra be zany jusqu'atrany Andretany zany député Alain Ratsimazafy be da be no tokony ho vitan'le vola raha io 151 millions d'euros zay tenentika 3000 milliards de FMG na 600 na 700 milliards d'ariary annual la izy zany inona tsy ho vitan'izany ka raha mba ohatra zany zay le tenen'ny olona fataro le zavatra mety tsy le lahara-pahameny de ty vaky any le ao am'le conseil des ministres ao nefa misy ministre am'teny manilika any amin'ny fako sy ny fabetsaham-ponina nefa ato confirmeny hoe le tena fanotofana tany ny tena problème ahoana zany ny fomba ny dikevitra atao anatin'le filakevitry ministre tao ahoana zany ny dona tao ny sasa mizingizina hoe faky io monsieur le président ny sasa miteny ohatra tsy de problème ihany fa misy tombony ihany nge azo avy am'le resaka fanotofana tany eny fa ny olona na intsinjo lavitra nisy tetikasa be da be ary tsaroantsika tsara efa elange no nisy an'ity tetsikasa resaka imoty tany mety hafa ny endriny tamin'izany fotoana zany hoe asa takalo vola fa ny endrika tamin'izany de hoe ahafahana mba manatsara n'le endriky ny tanàna fatatsika tsara ihany ko nisy an'ilay tetikasa nataon'ny FID fond d'intervention ho ana développement be da be le tetikasa maro be zay ny vatsiana teto ary zany nataon'ny azety pasy ny resaka projet lalankely maro be zany de nahafahana ny tsinjo lavitra ho an'ity Antananarivo renivohitra sy manodidiny ity ary zany Grand Tana zany ahafahana manamboatra lalana mampifandray an'ireo Antananarivo reo mamiaksa tena ngeza be de hoy tsika hoe very maina daholo zany fa rehefa tonga manampaizana baka plus 24 ny cerveau sy ny 13 plus 6 égale 18
dia rava daholo zany rehetrarehetra zany de io izy kay manaiky any ao anatin'ilay fivoliany filakevitra ministra hoe tena hito ny problema ary zay ngefa nytenentsika foana io ny problema e de mangingina mitsotsotra fotsiny any lay bosy rehetrarehetra nanolotra tany eto lasa ny tanin'ny olona de reny koa moa tsy nahazo an'le tany moramora de pitelanay Tsimbazafa fa nampiasa demonte fomba fiteny eny amin'ny faritra iva sy ny faritra samihafa zany demonte zany nampiasa olona izy de reny olona reny nafahany naka n'lay taratasy tany mivoaka teny amin'ny tambaritsy ny rehetrarehetra teny de ty resaka prescription acquisitive aty no idirany zareo anatin'ilay tena fanodikodonina tanin'ny olona de potehany eo daholo zay vahoaka tsotra de atambany eo le taratasy ohatran'izany de vetivetika iny de mandeha ny corruption mo mangony fotsiny eny amin'ny servisy mikarakaran'izay de mahazo tany aingana le olona de avy le manatotra zay le nytenentsika teto hoe tsy ny mahadoika kely ny vahoaka kely tsotra no manao fanotorana tany rehefa mba mahita kely izy rayara 100 mètres carré zany de efa afaka manao trano mahita kely izy de zara 200 mètres carré zany afaka manangana trano hoany mety amin'ny malagasy zany malagasy ty mitady zavatra sarotra fa matoa misy fanotorana tany de bosy zany olona manana orinasa ngezabe zany olona manana fiarikarena matanjaka zany fatatsika ireo hôtel sy restaurant mijoalajoala manodidina n'Antananarivo renivohitra reo ary ato anatina Antananarivo renivohitra zay le nytenentsika hoe maninona tsy réquisitionner ny fanjakana reo raha miteny ny fanjakana hoe sous-gradin eo bary ihany nandraisana azy fa io limité ihany fa raha tsy ampy ireo de ho aizandray fiangonan'izandray EPPN-izandray ary hatramin'ny oviana no ampiasaina amin'izany satria ny fianarana ihany koa hatramin'ny 29 ny volana janoary ny tsy mianatra ny mpianatra ka rehefa hiditra ianatra ny mpianatra dia ahoana fa réquisitionner reo misy entrepôt tsara tareny en'ireo olona naka tany rehetrarehetra eo nanotra tany manana restaurant manana hôtel tsara tare reo rehefa tsy ampiasana an'le trano building le namboarina le zara fa hoe mbola tsy ampisy ireo ihany koa betsaka zany de pitelanay Tsimbazafa raha nijery ny tatitra nampanolotsaina an-tanàntsika tery amora rano alarby de malahelo ihany mahita an'le tany efa lozitra de mahita an'le olona ao anaty fotaka nefa hoe trabony reo olona reo raha sy diso efa nevakeona niala tamin'izany toeran'izany reo olona reo dia zay zany betsaka le zavatra tsy ampy tsy mandeha amin'izay loana de nijerina amin'ny teny rintsika ao anatin' zao trangan-javatra zao ny ahitana ny tena fahaiza mitatana na tsy fahaiza mitatana sy fahaiza mandamin-javatra fa raha ny hitantsika aloha amin'izao fotoana zao de misavoritaka tsika tsy hiteny tsony fa débordé le ao amin'ny jirama tsika tsy hiteny tsony efa tsy hitan'le fitondram-panjakana tsony zay raisiny satria efa plus le izy lasa atsy tsy voatsetsina atsy tonga atsy miainga andray ny atsy ny rano mipotsaka io zao tsy fantatsika hoe inona indray nitsanga raha alina sy rapitso ny rafaka pitso zany ny trabona me mitomby ihany de nefa misy zavatra everina tokony handaniam-bola eto zay fantatry le fanjakana ihany isika efa misy zone tampon eto tokony foronina aloha lavitra miteny an'le zone tampon moa fa raha miresaka dame ndray manahirana indray sasany satria zany le solution nge efa marikaravalo manana tao anatin'ny manifesto ny solution e fa kay moa tsy hain'le olona ny hevitra azy hitondra fanjakana le dikan'le teny sy le hevitra le zavatra tena ho atao mba hahafahana manao anticipation sy manao vision lavitra be à long terme zao nge le atao hoe à long terme de very daholo le projet nefa misy projet tsara tare ho anty Antananarivo renivohitra ty ary ho azo alamy ty ka zao tsika rehefa mijery an'le Antananarivo renivohitra de pitelanay Tsimbazafa de malahelo ihany tsika indraindray ohatra ny tsy commune urbaine ny hitatsika fa ohatra ny commune rurale ny hitatsika satria dibo-drano maloto femifako na ny olona ao aminy famezivezy ary de na tsy hafa miaina mihitsiny etsy mepita lakana etsy mepita amin'ny sarety etsy mepita amina posiposy sy ntsisy ohatra tsy hoe ratsy zany fa raha le endriky le tanàna misy le hoe urbaine le Antananarivo urbaine zay mbola capitale tsika ohatra ny commune rurale ny zavatra hitatsika eto am'izao fotoana zao ary tsy maka endrika ana capitale mihitsiny lay situation misy eto Antananarivo renivohitra am'izao fotoana zao ndraindray ohatra ny klasy etsika mihitsy le izy ohatra ny hoe tanànay zara no mbola madio lavitra sy miaina lavitra no le Antananarivo renivohitra tsy mampaninona atsika no miresaka an'izany satria miresaka zava-misy eo amin'ny setra nasionaly tsika de pitelanay Tsimbazafa kion-dalana lehibe tokoa moa zany zao lalovan'ny fitondram-panjakana namana faniry satria dia eto no ahafahan'ny malagasy rehetra mandrefy any tena hoe faiza manao nyty fitondranyity satria dia tsisy zay tsy mikaikaika ny olona miatrika an'izao zava-misy am'izao fotoana izao
Raha ny loharano-baovao mbola voaray eto namana faniry amin'izao oro zao dia misy tokoa ny faharavana trano zany eny Amandrisey zany amin'izao oro zao ao amin'ny ampitan'ny Atom zay rava tanteraka tokoa zany trano zany ary tapaka tanteraka ihany koa ny lalana mampitoy an'Ambohidranoka mankany Avoloa amin'ny lalana Rarivato zay mampitoy an'io faritra io zay tapaka tanteraka amin'izao fotoana izao. Iverenantsika kely namana faniry mahakasika ny tetikasa misy an'ny teto Antananarivo renivohitra amin'le hoe Grand Tana. Tena anisan'ny tetikasa lehibe iny zay natenainy rehetrarehetra ametrahana an'izany hoe commune urbaine Antananarivo miaraka amin'ireo commune manodidina. Satria fantatsika tsara fa commune nanodidina ny 7 ny commune ny vondrona tao anatin'izany Tana zany. Napetraka ny plan d'urbanisme ngeza be an'izany Grand Tana zany napetraka ny pakady rehetra atongavana amin'izany ary efa anisan'ny namaly ny ataontsika hoe ny famatsim-bola tamin'izany ny zareo vondrona ny japonais afaty ny firenena japonais zany amatsy vola an'izany tetikasa zany. Nahavariana moa fa tsy mbola teraka zany tetikasa zany mandrak'ity androany ary atao hoe tsy lahara-pahamehana ve ho an'ity fitondrana ity fa anisan'ny namolavolana zany ny fitondrana teo aloha ny ahatanterahana zany Grand Tana zany. Zavatra lehibe ho an'ny renivohitra Madagasikara ny fametrahana an'io Grand Tana io satria ny ahafahan'ireo commune rehetra manodidina ihany koa mivelatra ary miara-mandroso ao anatin'ny fametrahana an'izany hoe renivohitra Madagasikara zany. Indrisy moa fa dia toa very anjavona ihany zany amin'izao fotoana izao izay ahitana taratra foana n'izay le hoe manahoana ny tena zavatra lahara-pahamehana marina an'ity fitondrana ity satria raha tafapetraka angezany Grand Tana zany namana faniry tsy sahala amin'izao ny atao hoe fahavoazana manjoantsika eto hoe fa ny fanaovana tsinotsinona an'ireny karazana tetikasa lehibe zay tokony hampandroso ny tanàna ireny dia hitantsika ny voka-dratsy zany ateraka zany amin'izao fotoana izao. Etsy an-danin'izay ihany koa dia lafin-javatra nresahantsika teo ny hoe manahoana sy manahoana moa zany ny atrehan'ny vahoaka malagasy amin'ity fiainana andavanandro ity satria hitantsika namana faniry zay le hoe fahatapahan'ny lalana any amin'ny faritra atsinanan'izay amin'iny route na ny lalana mankany Tamatavy izay dia ao nefany ny ataontsika hoe ny solika rehetra zay mety ho ampiasaina aty amin'ny faritra hafa dia miainga avany inona ny zavatra mety hitranga mety mbola hiakatra indray ve sanatr'izany ny vidim-piainana eto Antananarivo ohatra satria dia rehefa misy ny ataontsika hoe fahatapahana famatsiana solika sahala amin'ireny dia hitantsika ihany koa ny fanararaotana maro samihafa amin'ny fampiakarana ny vidin'entana eny an-tsena. Eo ihany koa ny hitantsika amin'izao fotoana izao fa efa manomboka metazana sady tamin'ity anio maraina aty ireo mpivarotra zany zay efa manao sahady amin'ny ataontsika hoe stokazina entana zay ilaina andavanandro zay anaovana antso manokana zany ny ao anivon'ny ministera mivarotra sy ny fanjifana amin'izao fotoana izao ny mba hanara-maso ny famoahana an'ireny entan'ireny mba hahafahan'ny vahoaka zany manjifa an'ireo filana andavanandro indrindrindrindra ny vary sy ireo menaka izay hita taratra sahady zany fa mety tsy tazana tsikelikely eny amin'ireny tsena isan-karazany ireny. Ny fiatrehana an'izay fiainako avondra malagasy zay no mahatonga antsika manao antsoantso amin'izao fotoana izao amin'ireo tompona andraikitra maro samihafa zay voakasika izany satria dia raha ny zavatra hita sy tsapa amin'izao fotoana izao dia mbola ho lavalava amin'ny fiatrehantsika an'ity tondra-drano eto Antananarivo sy ny manodidina ity ary torak'izay ihany koa moa zany any amin'ny faritany samihafa zay hitantsika fa tratran'izay fiakaran'ny rano zay avokoa ny faritra rehetra eto Madagasikara. Dikan'izay manko zany député Alain Ratsimbazafy zany de hoe ny tanàna n'Antananarivo sy ny manodidina zany fa surtout tanàna n'Antananarivo zany dia tsy mahazaka oram-be sy cyclone intsony zany. Tsy
tsy mahazaka ntsony zany de zay zany tokony ifotoran'lay tompon'andraikitra ho an'ny tompon'andraiky mpanjakana izy ty manko zany zao de hoe efa eo ampelantanany le fitondram-panjakana sy mpanaradia azy tanteraka le fahefana afaka manao an'izay satria azy ny commune urbaine n'Antananarivo renivohitra azy ihany koa ny tompon'andraikitra ny eo anivon'ny apipa azy ny ministera ny fanajariana an-tany azy ny eo anivon'ny fambolena sy ny fambolena moa zany azy ny eo anivon'ny asa vavety azy ny ministera ny transport azy ny primature azy ny présidence ny république dikan'izay zany tsy misy zany sakana na ny obstacle zany ahafahana milaza fa misy manelingelina na tsy afaka miasa lay fitondram-panjakana amin'ny akapobeny miampy an'le rasa mangaika teny vonikomy raha ohatra izy te hanao zavatra ka anatsara zany de zay le nitenentsika hoe ny airpo-verimaina raha ohatra ka manana vola 151 millions d'euros anaovana téléphérique nefa misy zavatra tokony amboarina eto Antananarivo renivohitra satria miantony mahatonga antsika Antananarivo renivohitra de hoe ho ana Antananarivo renivohitra le lela vola deputé Alain Tsibazafy deputé tiako Madagasikara moa tsy mifidy an'izany téléphérique zany fa an'ny hafa ny mendimendy an'izany ary eto amin'ny tanàna faran'izay maloto eto amin'ny tanàna dibo-drano eto amin'ny tanàna be problema no lava indrindra le transport par câble 12 na 13 kilomètres deputé Alain Tsibazafy de ohatran'izao le nyteneny deputé Rastany rehefa tonga koa va mitona fahavaratra eto zao de tsy miasa io transport par câble io téléphérique io cabine io satria atahorana io de raha azoka antsika zany mety misy eo andro volana telo volana dia tsy afaka iodina lay cabine zany le téléphérique marimarina kokoa satria ny kotrobaratra ny orambe mivatravatra ny inona moa zany ny faratsy ny toetrandro amin'ny alalan'ny rivotra de tsy ahafahan'le téléphérique mandeha akoatry ny entretien zay tsy maintsy atao azy ao anatin'ny 12 volana de misy volana ray anaovana entretien raha ny tokony izy ny téléphérique de raha raisitsika zany zara fa hiasa 20 volana io zany ao anatin'ny 12 volana taona ray de ahoana zany le amortissement de ahoana zany le famerenam-bola io koa tsy hain'ny fanjakana manazava le trosa zany tsy hainy manazava na ininy ahodina le izy eo vola azo amin'io ihany ngeny na merenana an'io hoe mampime be le izy tena mampime be mampime définition na trosa amin'ny endriny vaovao ndray zareo nefa na tiana na tiana le izy trosa foana de ahoana no ahafahanao mitady 3000 milliards de FMG ao anatin'ny 410 taona nefa fantatrao tsy tafahodina le izy de mbola tsy mandeha ho an'ny fitondram-panjakana le projet fa mbola manao ny étude na solona fotsiny am'izao fotoana zao de tsara ngamba deputé Alain Tsibazafy raha mba mandinika ihany hoe misy zavatra be da be azo atao eto Antananarivo renivohitra tompoko de io nyresahanareo tamin'ny filakevitry ministre hoe tsy ampy le zone tampon eto Antananarivo renivohitra satria mifahafantarantsika azy zany Beorurika Masaya Anosy tsy fantako moa na aiza mbola manaraka an'izay zone tampon zay afaka mamorona ary mety matimatika am'kely le fanjakana hoe sao de tokony hanao dame mara de tsy mampaninona manaova an'izay raha zay ny mahatsara mba hahafahana zany satria zao moa zany mba tsaratsara indray le raha miandrona any ambany am'le nappy phréatique zany deputé Alain Tsibazafy de afaka mba manao adduction d'eau tsara zany ho an'ny Antananarivo renivohitra afaka mandeha nitsindro lavitra atao inona moa le projet tanamasoandro le 600 millions de dollars mety hanaovana azy mahavita zavatra tsara zany tompoko ho an'ny fotodrafitrasa tsy Antananarivo renivohitra indray ndresako fa manodidina de nyresaka fiarovana fefilo barazy sy ny rehetrarehetra io teneny deputé Alain Tsibazafy hoe vaky ny fefilo Rembojanaka ny Ariaprika maro be zany no vaky am'izao fotoana zao de manana 600 millions de dollars nareo tompoko anaovana tanamasoandro voatosoka saika anaonao foana tery Ambodratrimo atery Ambotrimanjaka de zao lasa tsy mahabe omby tezitra amponeny am'izao fotoana zao eny Meritsa atosika de atao inona lay projet tanamasoandro nefa ato misy zavatra be da be tokony ho vita le volam-panjakana tsy maharaka raha teo kely le volam-panjakana mahakasika an'ireny lafin-javatra eny eo amin'ny tontolo ny fambolena tsika ro moa mihindrana 400 millions de dollars tany amin'ny IDA Banque mondiale 70 tapitrisa dollars fotsiny ho an'ny vola ny fambolena ao anatin'izany afaka atao ny mieritreritra hoe iny kianjany Baria iny
de mbola tokony navitana zavatra betsaka ny vola tamin'iny teto Antananarivorivotry. Io Colisée io zay tsy mampidi-bola tsisy retoritra io ventsitsy mamitsy hoe aiza ny vola miditra amin'io Colisée io, mipetra-potsiny eo sady mandoto asina no manompoka tanàna no mampavesatra ny eny amin'ny faritra ambony eny amin'izao fotoana izao a mipetra-potsiny eo le Colisée. Nandaniana firy miliara nefa zany, afaka mahavidy groupe amina centrale thermique zany. Reo koa mbola vola be lanina no aloha amin'ireo fournisseur an-jirama reo amin'ny centrale thermique manerana Madagasikara mba mahavidy groupe maromaro ranga zany a. Zany vola be naripotsiny nataony le fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao, kanefa tokony niasa any amin'ny tokony anaovana azy. Zay inge no olana amin'izao fotoana izao hoe, ary zay le nitenen'ny mpanohatra tsy hainareo no manavaka ny lahara-pahamehana sy ny zavatra mety ho an'le firenena. Fa le goût de luxe, le goût de pouvoir, le excessio fotsiny na maika an'le fitondram-panjakana député Alain Tsimbazafa, fa le zavatra le naharitra zany tsisy. Zao zany miaina an'le zavatra conjoncturel atsika de hita mivoaka eo daholo, reo daholo le tsy fahombiazan'le fitantanana. Dia ninona moa ny ataontsika mpanohatra fa manoratra tsika tarindray e, zao ndray tapaka ndray e, zao ndray niary de mijaly ihany aloha zay tsy hijaly am'le mpikambana anatin'le gouvernement satria efa tsy mahita raisina tsony de mahita sary zao tsy mpikambana anatin'le gouvernement asa miazakazaka maka lamban'olona de eny e manavitra izy a tsy mampanino zany satria efa be de mafy tsy maintsy miasa manao terrain le mpikambana ny gouvernement fa mahita azy miazakazaka kely makany ery de sasany ndray mitondra kely quad ndray ny député ery eny e miasinareo fa tsy ampy le izy tsy zavatra kely vondrovony tsy tavanandro ohatr'izay fa zavatra tena ponctuel, zavatra tena maharitra, zavatra tena misy dikany lehibe ho an'ilay ao aoriana no andrasana député Alain Tsimbazafa. Marina mihitsy ny voalazanao teo namana faniry amin'izay lafiny hoe tsy fambiazana amin'ny lafim-pitantanana izay satria nao moa teo ohatra ny somary nampatsiahy kely mahakasika an'le hoe Colisée sy ny sisa teo misy atao hoe tsetsatsetsatra tsy haritra ihany ty fa nisy moa sekoly anankiray izay nanam-pandrinany hoe hitsidika an'izany lapa manjakamiadana an'izany a taorinany reny fitokanana lehibe zay natao teny reny dia tsara ihany manamarika amintsika fa raha nisy ny teny zay nataony ny ministry ny kolotsaina tamin'izany fotoana izany fa hisokatra io toeran'io indrindra ny asabotsy sy ny alahady ho an'ny besiny maro taorinany reny vanim-potoana mpitokanana azy reny dia mandrakity androany zany dia tsy mbola misokatra izany toerana eny amin'ny lapan'ny manjakamiadana zany. Ohatrinona ny adaisika hoe ny fandanian'ny vola natokana ho an'ny Colisée araka ny voalaza teo nanamboarana ny lapan'ny manjakamiadana ny verina fa anisan'ny vakoka lehibe sy hotsidian'ny malagasy zany ary koa ny vahiny dia hatreto aloha zany dia hafa ny lazain'ny vava ary hafa ihany koa ny zavatra misy eny toerana amin'izao fotoana izao. Fa toizantsika ihany namana faniry amin'izay lafiny hoe loza miatra eto Madagasikara zay de misy fanamariana kely fotsiny mba tiako atao hoe nahavariana tato anatin'ity fitantanana ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ity fa maro loatra ireo loza miatra eto Madagasikara. Asa raha mba mahatsikaritra toay ianao zay manaraka ity fandarana ity fa nanomboka tamin'ny vanim-potoana zay nanaovany fienianana teny amin'ny kianja Mahamasina tamin'izany fotoana izany de mahenotsika ny hoe fianjairan'ny vato avy eny amin'ny faritra ambony iny zany. Taorinan'izay dia tranga ny Haitany na ny Kere tany atsimo izay atao hoe namozana ihany koa ny olona maro vokatr'izany Haitany zany. Amin'izao fotoana izao dia tao anatin'ny roa taona mahery zay dia niata tao anatin'ny valanaretina Covid tsika rehetrarehetra ary ny ankehitriny moa dia hitantsika ny fisian'ny tondra-drano izay manerana ny nosy mihitsy zany amin'izao fotoana izao. Tena mitrotrongy tanteraka ilay firenentsika ao anatin'ny tena hoe fisedrana maro samihafa ary ny tena olana dia ny vahoaka maronisa no tena ianjadiny ny fiatraikany zany rehetrarehetra zany. Asa misy ve amin'ny lafiny tsy fahaiza mitantana ihany ve no mahatonga an'izany rehetrarehetra zany sa ao le Andriamanitra andriana nahary mahatsapa ny
fitondrana an'ity fireneny ity zay hitantsika fa tsy mandeha araka ny tokony ho izy a ka ho sanatria ve ho sazan'Andriamanitra zao zavatra mitranga zao a izany rehetra zany dia somary mahalasa saina ihany satria miatraika mivantana amin'ny isam-baravarana ny loza zay miatra ankehitriny ao anatin'ny tambazotra tserasera za moa dia mialatsy indrindra raha somary mamerina n'izay hoe teny ampiasainy le olo ao anatin'izay tambazotra tserasera zay fa hoe so dia tsy mifanambina intsony ianao Andriamatoa rapirezo sisy a sy ny vahoaka malagasy fa tena tao loza mifanesy a no miatra n'ity firenena malagasy ity mialatsiny raha namerina kely an'izay ahoana tsara le izy zao ny fomba nilazany azy ny hoe so de tsy mifanambina intsony ianao rapirezo sisy zany hoe iteny ny filoham-pirenena amin'izao fotoana sy ny vahoaka malagasy so de tsy mifanambina intsony ianao rapirezo sy ny vahoaka malagasy fa so de mametra-pialana no mety zany zany a efa atao hoe misy fomba fitenenana asa akolaka sa maninona hoe efa tena tsy voafehanareo tsony eny ety fitantanana ny raharam-pireneny ity ary efa tena ao anatin'ny atao hoe loza matetika ange ny ainan'le vahoaka malagasy mandritra n'ity fitantananareo an'ity fireneny ity asa itsika rehetrarehetra mametraka ny baraingo hoe no ninona no mahatonga an'izany fa ny zavatra tsaroko aloha indrindraindrindra dia ny hoe tamin'ny andro zay nanaovan'ny filoham-pirenena io a ny fianianana teny amin'ny kianjany mamasina dia tsy nianina manoloana ny baiboly izany filoham-pirenena antsika teto Madagasikara zany asa aseho an'Andriamanitra ve neriny amin'izao fotoana izao amin'ny hoe ilaina ny manao ny marina sy ny mahitsy eto amin'ity firenena mamitsika ity le loza ny teneny député Alain Ratsimbazaha teo manko hitantsika tamina ranobe de hitantsika koa tamina resaka afo maro be mihitsy ny afo zay ny aitrano ny aina tanàna maro be sy ny ala anzay fa misy ihany koa loza famovozana sy fanafihana sy fampitena raha mandrika maro be misy teny amin'ny setra samy hafa rehetrarehetra loza daholo zany député Alain Ratsimbazaha miseho amin'ny endriny maro samy hafa le izy akoatrany eny skandale ao anatin'le fitantanana ny raharam-panjakana zay saika isan'andro san'andro arotrany efa sakafo maraina atoandro hariva paracetamol n'le fitondram-panjakana hoe misy skandale foana ao anatin'le fitondram-panjakana ny fo maraina de hoe iza ndray matory indray de iza ndray de miakatra iry de iza ndray zany lasa misy zavatra ohatran'izay le zava-misy de io moa de niteneninao teo hoe fananina ve reny zavatra reny satria misy dikany koa matoa hoe ny ala aminahazatra inge misy dikany daholo hoe matoa natao hoe fianianana amina baiboly matoa ny Amerikanina mbola nametraka an'izay mbola tsy nisololy mihitsy n'izay député Alain Ratsimbazaha misy dikany matoa ny firenena samy hafa zay mametraka an'izay hoe ohatrany hoe raisina ho fomba amampanao mba hahafahana hoe manana zavatra lehibe mba anaovana fianiana satria mianina manko le izy ka tsy vita le mianina le vaoaka satria iny efa mahazatra hoe azo atao no mivady fa misy zavatra ngezabe azo ametrahana tanana zay verina fa tena lalàna ambony lalam-panorenana ngezabe mba nandrasan'ny olona zany de matoa zany rehetrarehetra zany tsy natao député Alain Ratsimbazaha misy antony tany ambadika tany misy antony tany ambadika tany de io nefa hoe tsy matanjaka noho le force spirituelle le force hita maso io rangaha tsy matanjaka noho izany io le zavatra hitantsika maso manana basy manana fitsarany ianao manana vola ianao manana fahefany ianao manana olona vitsivitsina maromaro mpanohana anao manana an'izao resaka mediasy ny rehetrarehetra zao fa tsy matanjaka noho le force spirituelle zany force hita maso rehetrarehetra zany fa zany mora losy mora potika fa le force spirituelle zay le ambarantsika foana fa amin'ny vanim-potoana isehony zany zavatra rehetrarehetra zany tsika hoa tsy mandatsa fa mahametraka fotsiny tsika le fahatongavan-tsaina n'le mpitondra hoe so de mba mila mandinidiny teninareo amina zavatra ohatrohatran'izany fa anjaranareo moa zany anjaran'le fitondrana satria tsika moa député Alain Ratsimbazaha mametraka foana ny am'le hoe mba tokony mba hanam-pahendrena ihany le mpitondra zany satria matoa ihany koa izy tonga eo de mety mba mieritreritra izy nanana zavatra zay nomanina fa io moa zany isan'andro san'andro dia anentsy fahombiazana ny lalana efa maraparantsika député Alain Ratsimbazaha raha ohatra misy anam-pinao azy ny anam-piko azy kely fotsiny angamba namana fanidy de ny hoe
mampanelo lakolosy koa tsika amin'izao fotoana izao hoe mba tsy hifanesy sanatry ny vava ny loza miatra eto amin'ny tany sy ny firenena hitantsika fa vanim-potoana mahafo ny valala amin'izao fotoana izao ka so sanatria ho tonga eto amintsika koa ny andeha-mbalala dia manao antsoavo amin'ireo sampanasa zay manao an'izay atao hoe asa famonoana ny andria-mbalala zay mba tena anao ny asany atsakany sy andavany ary tsy anao ambany zavatra mihitsy satria raha sanatria ny vava indrindre tsy isy zany ka natria hoe tanteraka eto amintsika koa zany dia vao maiky tsika tena mikorosofahana tanteraka ilay firenena satria dia ho potika asyrava ireo sehatra ny fambolena zay atrehan'ireo tatsaha anivon'ny fiarahamonina isan-karazany eny manarak'izay ihany koa dia ety ampamaranana moa no hitondrana ny teny fialantsiny avy amin'ny solombavam-bahoaka voafidy tetsy amin'ny distrikta Antananarivo Avaradrano Andriamatoa Jerira Andriambolaina satria noho ny vona zay mitranga maro be any amin'ny faritra Avaradrano iny amin'izao fotoana izao dia any amin'ny terrain manao terrain zany zao mitsidika ireny faritra hiarambona ireny ka mametraka ny fialantsiny noho ny tsy fahatongavany nandray anjara zany teto amin'ny plateau androany satria raha ny tokony misy tokoa dia izay mirahalahy no solombavam-bahoaka anisany nanatanteraka an'izay adevitra tamin'ity andro anio ity dia manatitra ihany koa ny fisaorana era-poeratsaina atsika izay nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany tamin'ity andro anio ity siraka toboky lahy nanaraka makatelo ihany koa toboky vavy maraparana azy tsika aloha zany fa anatin'le loza ny resantsika teo mba tsy ho adintsika le izy dia le ahitany ny anoanana ary ny arety mandringana zay mahazo atsika ny any atsimo nosy ny covid-19 zay efa roa taona zao ny nandehany atsika zany dia tsy fahita zany nandritra ny fotoana fandimbiasan'ny repoblika tao anatin'ny 10 taona fa iainana zany amin'izao fotoana zao zay ngamba no maraparana atsika azy dia isaorany député Anleratsimbazafy niaraka tamintsika isaorany Rina Rabe Mananjara sy ny teknisiana fa mampita hafatra atsika ihany teknisiantsika zany ho an'ny mpanaraka tamin'ny Facebook zany dia misy ny fahatapatapahana zany tena resaka fantatsika ny toetrandro dia ny resaka réseau io zany miezaka foana zany dia zao zany miezaka manimpindray zany amin'ilay tapaka teo zany ny teknisiantsika zany dia misy toyany eo zany amin'ny alalan'le fanarahantsika ny Facebook ny YouTube mandeha betsaka tsika manaraka amin'ny YouTube zany ny famerenana dia mizotra tsakany sandavany tsara ny any amin'ny radio sy ny fahitalavitra teo ihany koa tapatapaka ihany koa ny fahitalavitra ny radio fanarahantsika azy zany resaka zany dia vokatry ny délestage fa izay moa zany manana an'le solution lay vahaolana mifanaraka an'izay rehefa tapaka ny jirony jirama dia efa mba misy zay famonjena azo ampiasaina zany mba ahafahana zany manohitra any lay fandarana dia manome fotoana antsika ho an'ny rapisondray sy lombam-bahoaka hafa ary adevitra hafa indray no hoentina amintsika fa mbola mankahery andreo atrabona makahery koa andreo zay ao anatiny mbola asa famonjena zany na dia hoe tsy trabona ara fa mbola mitaitaina ny amin'ny fandaminana ny eny anivon'ny tokotany ny trano sy ny rehetrarehetra eny ny fandaminaminana zany manodidina mba tsy hitrangany loza dia akahirezintsika vaoaka malagasy rehetrarehetra ao anatin'izany dia mampitondra ny havatra avy amin'ireo diaspora ny ivelany marobe zay miompopo amintsika malagasy eto an-tanindrazana zany ao anatin'izao vona sy lalatsarotra zay feno fitsapana dia avintsika izao miompopo amintsika re malagasy reny ary mino isika fa tsy tazapotsiny izy ireo fa mba hitondra zay anjara brikiny amin'izay mety ho fanampina ny mpiray tandrazana izay ary fa dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho an'ny rapitsondray tompolasy tompoko vavy